roapolo sy roa arivo RDJ 96.6 FM Orange sy Chill manolotra anao RDJ Muzika arao amin'ny vivasy TVM ny fanomezana mari-pakasitrahana ireo hira izay nosafidinareo mpien'ny RDJ 96.6 FM tamin'ny taona roapolo sy roa arivo iny iantsehatra ao anatin'izany Black Nadia, Zakatina, Nati, Rekofi and Peace Band, Missy Saïda, Rahavana, D-Lane. Ny aliny raika amby roapolo febroary zao manomboka amin'ny sivy latsaka fahatelo RDJ Muzika. I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana vavaray feo dimy. I feel good. Sary aloha fa za mahita eto amin'ny akavanana manahira nariavana ty sary ty zany rehefa le I feel good. Anareo meny de meny eny ianareo goty ty manao ny I feel good sy manoratra ny tantara aminy fa seka presany eto zao Cyril sy Honoré Rakotomalana mezamba antsika rehetra aloha za angamba ty resaka amity zazoko be fa fantatro tamy nenone radio tany izy vomamy taloha mezamba aminao zazoko be de miaramba antsika rehetra de miaramba antsika rehetra zay manaraka nyty resaka momba ny hoe mahatsapatena mafinaritra ity olo azo zazoko be enao zay ngeny nangiteny teto fa hoe aloha I feel good tiavako azy tonga teto zanga misy mpiasa zizama zay zanga de ndesaka teto zay bona vao tonga izo de ohatra amin'ny teny soa de rehefa ndesako zay de ohatra amin'ny teny frantsay de rehefa manontany izy de ohatra amin'ny teny karana zany eny tiako tenenina zany izy amin'ny teny de ono izy ny ambex de ono izy ny estimé de ono izy ny resaka côtière de ny visible de ono izy ny auto relevé tseko mihitsy oa zany fa aloha iandiny sefo raha ny resaka momba ny lalàna ifampifaizana amin'ny resaka hoe service public zany raha ny zany ny resaka service public dia misy ny lalàna mifehy azy dia eo ihany koa nefa ny resaka droit pénal dia ao anatin'izany resaka zany nefa dia misy ihany koa ny atao jurisprudence. Ny jurisprudence dia ny interprétation personnelle ny mikasika ny application stricto sensu de la loi. Raha ohatra zany misy ny application sensu dia misy ny hoe nul ne peut ignorer la loi. Zay azo dika amin'ny hoe tsy misy afaka mampiatra sy ampiasana lalàna raha tsy efa mahazo an'ilay izy. Oza amse ianao lindresaka teo aza mbola grave montirama oko zay fa mipoaka ny visible ko amse zay ny lalàna ny resaka fahaizana mamaky dia natao jurisprudence fa mpianatra amin'olombelona sy aloha ajanona ny compteur I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana vavaray feo dimy. I feel good. Inona montsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault. Ny fandarana nefa dia tsy miala mitsafy. Zay marefa iny, zay manasa olona. Alasinainy talata lavilaka misy moa sabotsy. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikanikany ianao, maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zilony, matianareo foana e. Orange. Savony Zanta, savony fampiasa amin'ny rehetra. Chocolat, ny tsiro tena izy. Yamaha Crux Rêve. Elaka misy moa zany ny andro dia mivantana indray ny fandarana rivotra
izay afaka rahanareo amin'ny page Facebook ny RDJ 9:30 eo ihany koa ny YouTube RDJ FM 96.6 zay izy raha ihany de afaka rahanareo mivatana mihitsy mifandarana satria lakamisy moa ny andro de mivatana ny fandarana rivotra amin'izao fotoana izao mirabantsika rehetra, mirabandray anja, miraban'ny mpiaino rehetrarehetra. Salama Kodara. Eto an-tanindrazana na ny ampitan-dranomasina any kopatanana be mihitsy ho anareo tsirairay avy. Resaka baolina moa zany raha ihany de mbola misy marary fofoana sasany tamin'ny efa resen'ny Barça fa nefa ny baolina boribory de tsy koa na misy faharesena ary izy fa mila manao fo sportif koa de mba mahazaka resy indraindray fa tsy maintsy haresy foana baolina baribary baolina baribary fa tokony mba manao fo sportif ihany fa misy manko le namana sasany le tsy mazako de le manao taimbava be manesinesy eny ambadimbady ali eny andalana le miresaka amina bandy akamy reny ka resaka baolina Champions League le resaka koa sabotsy namenany contrat amin'ny nala mahitsy nge tsy reny ka any amin'ny fokotany any tena misy mifamono maty mihitsy izy zay miraharaha zay Champions League any ve nanaovana taimbava miarahaba tompoko amin'ity andro alakamisy maraina ity zay alakamisy nahataraiky anay amin'ny farany tena andro any tena taraiky indrindra tamin'ny fialana tany an-trano sady taraiky ihany koa tena an-dalana ary de tena taraiky ny fahatongavana fa ny tsenana alakamisy ohatra mbe efa milamindamina aminay aloha zany amin'ny mpandeha maraina milamindamina tsisy embouteillage loatra tena marina zany satria lasa morona nosiny daholo indray le mpivarotra hafahamiko aloha le izy eny ampitan'ny tribonaly iny feno mpivarotra isaky ny alakamisy any amin'ny toerana tsy tokony hivarotany ny atahorako an'io mantsy ahiako haharitra mandrak'izay eo reo mpivarotra reo na tsy alakamisy izy de idongidongy eo fa io rehefa tsy rarana ty amin'ny voalohany de lasa tohizy any ataony mandrak'izay eo de rehefa afaka 10 taona zay ngefa teto foana no mivarotsatsa am'izay de manino zay no asorina tapoketo any afaka 10 de 10 taona any nefa le zavatra tany amin'ny tsy zarizary tany ampiatombohan'ny tany natonga an'izay am'le anany manototra tany le olona anaovana zavatra de mba miandra lizy fitsaka de milalao baolina eo banky de efa 5 taona zay lalao baolina teto rehefa andeha hanamboatra le olona efa filalaovanay baolina foana teto hatramin'izay ko manina ny donginao ny taninay izy ka amin'ity andro alakamisy ity dia mandeha mivantana amin'ny Facebook ndray ihany koa isika ka entany ianareo zay afaka mijery sy zay te hijery mandeha mivantana amin'ny Facebook ao anatin'ilay page antsoina hoe RDJ 96.6 FM ary mandeha YouTube mivantana ihany koa ao anatin'ilay page antsoina hoe RDJ FM 96.6 isorana trany ny Orange Madagascar manoana ny fandaharana eo ihany koa ny mbola galanava io soratra tazako io sa ino Yama de Senta ie rakoty asisary manao io monjanonzy hitanareo ny voloko iny ambony iny teknika fanaovana satroka vaovao ndray izy ity zany hoe ny endriny ety ivelany no tena zava-dehibe fa ny volo azo raidraisina ohatra mba fikafika anankiray mba hitako izy ity resaka baolina kitra moa ry Miranty Godara zany hoe za aloha zany mahita hoe tsy teny hoe be dia be zany hoe marary fotsy lasa-tala amin'ny baolina zany fa ty hevitra ohatran'ireny le miresaka politika reny misy le izy de raha ohatra hoe Barça zao nresahana efa afaka malmo iny de miandry amin'ny Barça hiakatra an'izay ny Barça zany ekipa anisan'ny manan-karena eto ambonin'ny tany zany noho izany izy afaka mividy izy afaka mivarotra izy afaka mandeha Messi afaka miverina ny hafa afaka formena tsara ny sofatisy ny sisa fa ny objectifany azy ny danja be amin'ny any Europe hitanareo miova foana ny entraîneur raha vao tsy andresy eo fa za aloha mahita kosa aloha hoe i Benil i Ronald Koeman eo ihany izy zany raha fa za aloha zany tsy niaraka taminy efa niresaka izahay ny telefoneko izy onao fa le resaka le tiktak tsara ho fa tsy mahafaty fotsiny le izy zay ny olana fa i Messi koa nolazainy fa tsy Messi mibaiko ny ao anatin'ny Barça zany ka lalao ohatra ny rehetra any Messi fa noho ny fahaizany de mana statut hafa omaly ny baolina omaly zay miverina mijery division aloha Dortmund dia niona tamin'ny iza le dia lasa Sevilla de i Haaland moa le bandy mampatahotra be nanao akanjo mitovy n'ity anaty i Haaland dia bandy Scandinave izy mampatahotra be le dala zany hoe le mampatahotra izy zao fa misy koa ny fanaovana baolina ohatran'ireny satria raha milahatra Messi Ronaldo de Haaland mbola misy Salah mbola misy Sadio Mané afty Haaland ty bibina lika fa le izy ho ana
ampitaina zany a i Ibrahimovic de i Romelu Lukaku ao amin'ny Inter de i Haaland reo ny ataoko mitovitovy zany hoe tsy ampy sary mara le rony fa tsisy raha reny zany olona matiny azy ry Lukaku zany rehefa jerena de ohatran'ny bandim-panao batalazy ry anosy be fa rehefa manao le baolina izy danza be fa i Haaland tamin'ny omaly zany a ho anjenijereny le baolina 3-0 io a ny Dortmund Sevilla ny tao amin'ny ekipandry Tsola anao sao Vilara ndray mahay Vilara Tsola teny aloha le CR7 fa taty aorina i Chiesana afaty any a ny Juventus de Turin ny ao tamin'ny Porto rono tsy misy ray andraso aloha rono tsy misy nefa tany amin'ny farany rono ray zany hoe ny tena baolina rono tsy misy fa mba bonne chance tsara raha Chiesa tany amin'ny farany nafaty le anankiray tsy niteny aloha CR7 tsy olona niny toy zay ny baolina omaly ijery diffusion satria tsy reprepy nijereny télé a de rehefa aveo tsika miresaka ny ty ahoana ndray ty resaka banque mondiale la Jirama insisty io kosa aloha zany rehefa mandeha le vaovao de resahana satria io zany misy communication hita misy ny antety hoe zavatra officiel de Jirama moa ny feel good teo nanontaniany Cyril de mbola miandry ndray zany tiky mpanjifa tsotra zay tompoko a citoyen tsotra zay tompoko a mba zavazavao fa ty azony Cyril mihitsy a ty resaka hoe Jirama de misy resaka banque mondiale de aveo misy resaka covid ty mbola le baolina tamin'ny omaly tany a Porto no natao le Juventus de Turin sy Porto a le baolina matin'ny Porto voalohany a tena baolina faran'izay kitoto faly izy tena misy hoe misy an'ilay olona le opportuniste le miandry mahazo reny miandry tataka ozy ny bandy eo am'le adalana Barça reny le izy le défense efa tsy de manahoana loatra défense ny Juve koa ohatrany tsy de manahoana loatra ny défense efa tsy de manao loatra mbola ny pasina amin'ny goal ndray le baolina tsotsotra tsisy dikany mbola malalaka be pasina amin'ny goal le baolina de ny pasina le goal am'le bande défense avy ato amin'ny gauche de ny pasina le bande défense ato amin'ny droite vototra tapoka to de tifiro le bande ny adevana tamin'ny goal atao ny goal ny anjera ny anaka le baolina le bande nandakana maty 0 de aveo 0 de aveo 0 ka ny zava-droatroatra reny zany tokony iny foana le mampiteny ako hoe tokony mba atao le entraîneur le hijereny le vidéo rehefa vita le baolina hoe jereo ny laisany io jereo ny erreur laisany jereo opaina tsirairay daholo zay tena diso ao anaty diso moa le atao moa zany tsy atao any amin'ny conférence de presse mihitsy fa tsy maintsy opaina any amin'ny vestiaire any zalahy io erreur lainy jereo tsara natao laisany erreur défensive be tena farany zay tsy hita ny ilazana azy mihitsy no nahatonga le baolina maty ny Porto voalohany iny ny tena anisan'ny zava-dehibe nanaitra ny lohako anefa sy ny masoko ary ny saiko teo amin'ny resaka fanatanjahantena de ny naharesy any Rafael Nadal tamin'ny quart de finale tamin'ny Open d'Australie resy ny Tsitsipasy i Rafael Nadal dia faharoa eran-tany ary Tsitsipasy fa firy Tsitsipasy mba jereo kely vetivety hoe fafolo izay raha tsy diso Tsitsipasy fafolo mba jereo hoe Tsitsipasy fa firy Stefanos Tsitsipasy resy Rafael Nadal ary zay tena zavatra farany zay nampitolagaga an'izao tontolo zao mihitsy hoe eny tsy de hoe nampitolagaga be de nanahoana moa zany fa ny Open d'Australie de tsy mitovy am'le Open any amin'ny toerana hafa reny satria anaty trano le izy tsy anaty trano amina surface plane le izy ciment iny reny filaza reny ciment ohatrany tartan piste tartan reny fanaovana any reny hafa mihitsy izy tsy amin'ny vovoka ny anaovana an'le baolina le tennis ary dia tsy moa tamin'ny afako maly nandresy any Zverev izy sy diso nandresy fa i Djokovic ndray manao afetsehana zazakely tamin'izy nandresy satria efa nifoafo volo izy zay nandresy zay setadimy ny nandreseny amin'ny tennis tompoko rehefa miteny lay plaza vaovao hoe resy tamin'ny setadimy Ryan na Rakoto na Irabe dikan'izany 3-0 le seta tsisy efatra sy ray zany amin'ny tennis fa 3-0 fa raha ohatra ka ny teny izy hoe nandresy tamin'ny seta efatra 3-0 ny dikan'izay raha ny teny izy hoe nandresy tamin'ny seta telo no tsy misy ny dikan'izay satria zay mahazo seta telo voalohany no mandresy amin'ny tennis ka dia nandresy i Djokovic zay laharana voalohany eran-tany tamin'ny Open d'Australie ary de hiakatra demi-finale iona am'le bandy le tsy fatako Zverev ohatratra zay ny anarana le bandy Zverev ka io bandy io de bandy tsy fantatra mihitsy
fa io de tena nisany nampihitsana an'ireo sangany eran-tany amin'ny resaka tenisy fa hiakatra anao demi-finale contre Djokovic izy fa tsy haiko hoe izy moa no adversaire-ny Tsitsipas angamba any amin'ny demi-finale io fa za moa de hatramin'izay de tatoato anatin'ny folofolo taona teo eo de niondakondana Djokovic zay fa manao afetsena hafahafa mahakamokamo zay ohatrany tsy tena sportif atsony ny afetseny lery zao ny fandehany rehefa tena hita lery fa tena hoenjakenjana le baolina marara zany tena marara mitarainy tamin'ny hery taona sa tamin'ny roa taona marary ato amin'ny soroko ato tena marary tena tsy aforma misy na izy marary io de le bandy ohatrany mipetraka any amin'ny lohan'le adversaire marary ty bandy ty fa hoazantsika tsaratsara mihitsy de isaky ny makapozy lery de mody asina otrorona kely tena ato misy le tsy aforma ato mihitsy fa izy amin'io mandresy satria tratran'zay le adi-tsaina kely zay le adivahany de ohatra zay nataony tam'le bandy nifanena tamin'ny ataony hoe Zverev ty marary ndray zavatra hafa ndray aty amin'ny kibony ndray ny marary tsy marary tsy nay hoe te hivalana te hikapa fa marary aty amin'ny hozakibony aty douleur abdominale aty marary misy marary ato amin'ny kiboko ato zany tena de eo de mandresy roso zero izy aloha de aveo tratra roso ray de aveo tratra roso roa de aveo tena marary inona ny afarany izy ihany no mandresy satria ao anaty sain'le olona le mifanandrinany hoe ndretsy marary ane ty olo ty marary ane ty olo ty marary ane zao iny de ny afarany mandresy ihany lery ka amiko ohatrany hoe afetsena eny fahenina le hitako ato raha Francis faheniny Tsitsipas tena classement ny ATP tena miady any zany ka miady any zany raha tena faheny lery classement ny ATP normal be mihitsy zany maharesy any Rafael Nadal zany fa i Roger Federer ohatrany tsy hita trasy mihitsy tamin'ity Open d'Australie ty fa na izany aty zany aza miady le baolina ary ho an'ny mpanaraka rehetrarehetra de mahita fa mahafinaritra tena za mijery tenisy zany tena tsy laitra kivoka mihitsy hoe andao am'izay ny sakafo kaloha satria tena anisany mampisy suspense tanteraka mihitsy zany Djokovic manao double faute inefatra misesy zany inona re ty mahazo aty ohatra manao cinéma lery de noho izany tratran'izay cinéma zay daholo ary efa siriky ny olona le izy efa manombonomboka siriky ny olona le izy hoe manao fanahiniana modimody mararirary eo le ty de am'izay mangorangoraka kely azy vinanivinany eo misy fangorahana 2 isan-jato eo any aminao de fa voany moralinao zany marary ty olo ty loha zany mba engarana kely izy androany mba hitandritandrina kely ohatran'izay eo le izy fa ankoatran'izany moa zany niletika kely indray ny orana letika ny orana satria efa voalazany météo de melo izy iny fa hoe iletika kely izy io fa mbola isy ndray fotoana mbola iverena fa mbola tsy tonga ao anatin'ny fotoam-pahavaratra fotoan-dririnitsika io ny ririnina efa hitakitatsika eo ihany manano tanina satria ny amin'ny 10 maraina zao ohatrany lasany amin'ny 10 maraina ohatrany amin'ny maizina zao ny amin'ny 10 maraina ka efa hitako olombelona mahita zany fa tsy Andriamanitra amin'ny 10 maraina zao maizina mihitsy taloha teo tamin'ny décembre ny amin'ny 10 maraina zany tena na tamin'ny janvier teo azy amin'ny 10 maraina tena mbola mazava mihitsy tsy Andriamanitra kosa mahafantatra an'izany mifoazy ianao raha olombelona de mahita zany amin'ny 10 maraina fa tena efa volonandro ririnina mihitsy ianao fitenenany zany omaly ay am'le hoe ririnina hoe mangatsika le tsy ho avy toy ny orana omaly tsy avy le orana omaly fa tena tsy avy tokoa aloha izy omaly ka tsy Andriamanitra io hoe science zany science teto amin'ny Tananarivo renivohitra la licence tamin'ny manodidina tany izy avy izy mbola miakatra ny rano mbola miakatra satria ina moa fiteny laisany azy tao tamaly satria ohatrany teny zany tsah iakatra izy iakatra ny tsah iakatra ny tsah avy tsy na manodidina nefa reny mandeha makany am'le reny rano de zay mbola mampiakatra anazy io ary eto indrindra le ampitandremana antsika indrindraindrindra fa ireo izy moa zany ampitandremana daholo ireo mipetraka amin'ny toerana iva mitandrema fa mety hiakatra tsy kelikely io rano io ary ho anareo zay mipetraka amin'ny toerana avo mitandrema fa sao de mety hiotsaka io tany io zany hoe tokony hitandrina daholo zany tsika rehetrarehetra satria zay tsy mipetraka amin'ny toerana iva ne am'ty toerana ty mipetraka amin'ny toerana avo tsy de misy eo tenatena loatra tsika fa ny toerana avo io de efa nirarahany BNGRC hoe aza mba mipetraka entsony nareo re olona io moa tsy fanomezantsiny satria misy namana anankiray ny fanjitra tamin'ny tena omaly niadiady hevitra kely teny hoe inona raha mbola ipetrahan'ny olona ery amin'ny any de mafantatra hoe efa hamono zao le izy zany raha ngaty ny antsoina hoe ny any aminay tsy fantatro ny fisainany raha malagasy ny olombelona amin'ny ankapobeny mihitsy ny any aminay hafa ihany ny any aminay mamy ny mody tsara za tena nitsofoka tranon'olona teny ivandry milay ane zany trano zany
tena milay ane zany mandeha micro-onlay io tsy mandeha ny anazy mba ty samyteny azy zany amin'ny tsy manangeritra mahefana so de anao an'le bandy le tari am'le technicien anankiray iny misy vovovoka io hoe famimody zany ray zao fa manombonomboka tsy mandeha zay micro zay ne le bandy anankiray iny tsy mandeha ny micro any fa soratany teo amin'ny écran fa kay le caméra mitifitra ny aminy amin'ny l'écran eo mihitsy soratany aloha ny F lasy androany soratany ny O inareo nytoy eny voaroka avy hatrany mihitsy satria ka rehefa nitenenihitany besiny maro ary olona avy any Moramanga le niteny olona avy any Moramanga le niteny ny antso tamin'ny telefony fa ino io zavatra mivoaka amin'ny télé io de no amarina moa izy tsy adosony izy rerika fa misy fahadisony ihany koa ny avy any am'le mpandefa sary mivoaka ho hitany besiny maro any azo atao nge tsy mamoaka an'le sary ho hitany besiny maro vita zao fa manoratsorako le mbola sio an'lany fa ino moa janontsika moa lafa tsy moa ny avy any resaky fa resaky hoe tany mihotsaka toy lafa zay ro mahatonga gasy ireo mivola hoe mamy ny mody hirany mamy zay hirany mamy ny mody satria hafa ihany zany any amin'ny tena zany misy tranon'olo milay zany eny vandry eny de mandroso de mipetrapetraka amin'ny salon de mikalikaly memeny zava-pisotro misy anakorak telo salon mandeha makany akabone zany ianao tsy te hiala hoe tsy milay zany kabone le olona fa aleoko ihany rangany aminay tena aleoko ihany any aminay ka na de tsy milay ary ny tranonay aleoko makany aminay ka zany fijariko rehefa le manao tournée reny za vao miova kabone de miova fandrina tena zay aloha tsy mampanina anany miova fandrina fa tena tsy mety mihitsy le miova kabone fandrina tsy mety amiko le ondan'le olona misy iva kely de enao efa satran'le ondanao amin'ny trano ozy izy le olona rehefa poritra be am'izay ary tena poritra be tekapa zany ia tsy misy kabone aleoko mody any an-trano ka raha akaiky ny tranonay raha akaiky ny trano aleoko mody any an-trano ihany ka fa ny voatazoko io eny voatavo voatazo Sivy raha bikapa mikasa zany kia le mikasa fa le izy moa aloha zany naizanaty zany aza de izay no mahatonga le olona hoe aleo ihany miverina eny amin'ny tena efa rarana ihany le olona aza makeny tsony re fa sao de ahitan-doza eo fa mitera-doza da zany nge avy eto Mahamasina eto misy trano anankiray zay eo atsimo eo andrefana Ambojanary eo Ambojanary eo ambanin'ny forovoarona ta zany nge zay trano zay fa mitingitingina matahotra mijery le trano fa misy pilier vato be béton be izy amin'io misy tongony béton be mihitsy mitsatoka aty ambany aty de zany metehitra am'le béton de io za hoe tena hoe engane mba hitazona soma tsara mipetaka amina zavatra io béton io izy ao io mipetaka amina vato lampy ohatra na zavatra ohatrohatran'izany fa raha ohatra ka mipetraka amina tany fotsiny koa mampitahotra io zavatra io be de be zany toera mampitahotra eny ambony eny misy mangataka misy olona be de be mangataka le numéro le dokotera Omaly Erika ohatrino le ty tena grave zany tsy kapy zay fandraisany zay am'le mola message voice zao le izy de hoe be de be mangataka le izy message voice zao be de be mihitsy le message voice zao de ho tenentsika zany le numéro le dokotera le homéopathe omendra Erika eo le izy rehefa avy eo satria any amin'ny Erika ozy izy tamin'izy niteny tamin'ny Omaly hoe ho anareo zay mitady an'le numéro de aty amiko ozy izy fa tsy haiko hoe omeny eto radio ve sa tsy omeny eto radio tsy fatako izy Omaly na meka de afaka de omena tsy haiko fa ny olona am'le Tandrafrasisy am'le hoe mipetraka am'le toerana avo le tokony hifindra reny tsy mety miala izy satria hoe zay aiza ary zay nifindra ka zay na daholo zany ka mipetraka eo de tsy mety miala ary zareo io ange misy safidy le izy ho faty ara ve ka zay mihitsy ka io ange tsy io faritra io irery io zany miteny hoe miteny amina tany miotsaka tsika tany Venezuela ohatra zao tamin'ny 10 taona lasa angambany izy iny nisy tany miotsaka be mihitsy ho tapo-tanàna ny Venezuela to izy moa zany Venezuela zany karakasy renivohitra Venezuela angekeke karakasy izy renivohitra Venezuela nisy tany miotsaka arivo ny olona maty tany trano ino arivo ny olona maty zany zavatra zany de le hoe any aminay tsy te hiala fa eto ny aty aminay tsy io ihany ange resahany fa impiry moa no resahana hoe tany tena farazay tsy azo nenana ange zao andro izao misy faritra maromaro ao tsy azo nenana mihitsy fa mipetraka ao izy satria any aminy misy ny olona sasany zay eritreretintsika hoe reny kosa mbe efa misy tonga saina fa miala amina taxi brosy avy any mandeha miakatra makaty avarabaratra aty tonga saina izy fa satria ao anatin'le hoe maminy miaina zay aloha ny zava-dehibe aminy fa hafa ny maminy mody samy hafa ny maminy mody sy ny maminy miaina misy anaran'olona maminy mody ve misy ka no mody mody ny anaran'le vadiny
Dommage que tu dois partir. Oui, mon cœur, mais je dois y aller. La voiture m'attend déjà. Tu vas me manquer. Toi aussi, tu vas me manquer. Alors écris-moi, envoie-moi des SMS, tiens-moi au courant de tout. Encore plus d'amour. À l'achat d'un BSMS 30, vous offrirez gracieusement un cadeau de 50 SMS vers Orange à votre numéro préféré. C'est simple, appelez le 224, étoile 30, étoile 0, étoile le numéro préféré pour 1000 ariary. Orange. Fantatry ny itiavanao ny yaourt chocolé satria hafa ihany ny vokatra avy eto an-toerana. Zaka yaourt. Hafa ihany ny ronono tena izy. Hafa ihany ny atolotry ny mpamokatra malagasy ho antsika. Tena hafa ihany ny yaourt chocolé. Marehetra ery sady vita avy amin'ny ronono vela avy ao Antsirabe. Efa haintsika ny tsara ny tsirony. Arandra-moankina ny yaourt chocolé vaovao. Tsiro tropikaly hafa kely. Manque sy corosol. Oh la vache! Chocolé, ni tsiro tena izy. Allô? Allô, t'es où? Viens vite à Bouamang, c'est la fiesta ici. Pas de souci, 5000 arrières suffira pour le trajet. Mais comment est-ce possible? Il suffit que je crooks et j'y serai. Crooks? Moto Yamaha Crooks Rêve, robuste, stylé, démarrage électrique et kick, 1 litre 100, hyper économique. Profitez de la promotion exceptionnelle chez Secam Yamaha à l'Arbi et dans les réseaux distributeurs. Contact 23 275 01. Yamaha Crooks Rêve. Chérie, quand tu vas sortir, n'oublie pas d'acheter un savon s'il te plaît. Ok. Attends! Qu'est-ce qu'il y a? Et un liquide vaisselle et un savon en poudre pour la lessive. Mais je n'ai que 2 bras. Pas besoin de tout ça avec Zanta. Le savon embarque glycériné multi-usage pour la lessive, la cuisine et pour le corps. Zanta, le savon citronné de 920 grammes. Zanta, votre savon tout en un. Une nouvelle année qui commence. Je dois vraiment penser à mes frais de scolarité. Orange Money est la meilleure solution pour toi. Recevez de l'argent à partir de l'application Orange Money France, depuis le site World Remit, depuis les Comores via Holo et même à partir d'une carte Visa ou Mastercard. Parlez à vos proches du site web ou de l'application Orange Money Madagascar. Orange. So dia misy asa kely any? Asa ve ny tadiavin'lahy? Misy prokely dia mila asa. Misy asa kely aty. Raha mila asa, mouchoir safety dia milamina. Mouchoir safety malefaka sy mora rovitra, mora ampiasaina. Misy amin'ilay sachet pocket, azo entina mandehandeha, dia misy amboaritra kely ho an'ireo mila betsaka kokoa. Efa any mivarotra mahazatra anao. Mouchoir safety dia milamina. Je sais pourquoi vous préférez les yaourts chocolés. Parce que rien ne vaut les bons produits de chez nous. Ça, c'est du vrai yaourt. Rien ne vaut le vrai lait. C'est si bon. Rien ne vaut les produits de nos laitiers malagasy. Rien ne vaut les yaourts chocolés, tellement onctueux. Et fait avec le bon lait frais d'Antsirabe. Et goûtez vite les nouveaux yaourts chocolés aux parfums tropicaux originaux, mangue et corosol. Oh la vache! Chocolat, le goût du vrai. La journée a été magnifique. Dommage que tu dois partir. Oui, mon cœur, mais je dois y aller. La voiture m'attend déjà. Tu vas me manquer. Toi aussi, tu vas me manquer. Promis, je t'appellerai tous les jours, mon cœur. Encore plus d'amour. En plus des 1 giga de réseaux sociaux, recevez un bonus d'appel de 10 minutes à toute heure vers ton numéro préféré avec Stay In 500 ariary. Appelez le 222 étoile 33 étoile le numéro préféré. Et avec Stay In Touch 2000 ariary, recevez un méga bonus de 30 minutes d'appel vers ton numéro préféré. Appelez le 222 étoile 77 étoile le numéro préféré à toute heure. Orange. Azafady kely ange hoy isika aina ny rano nefa ireo olona manana fahasembanana kilemaina jamba malemy mareniny mona ary ny vehivavy indrindra ireo bevoka dia sahirana mafy vao mahazo rano no ny toe-batana sy ny faniliana ataon'ny fiarahamonina azy ireo na andrenivohitra io na an-tanàna laha ny andro matsaka ka tsy afa-miasa akory hameloma tokantrano voailika sy akoraina izy ireny. Ok izay ny faniliana azy ireny fa olombelona toa asy ianao ihany izy. Kibanao softy toa azafady. Merci. Ay, softy toa. Ahoana zany ny fandehan'ny toa sao? Toa no tena tsara rehefa mivoaka. Malefadefaka izy nefa matevana. Ay. Marary kibo ianao zany. Alors angamba indraminy kely aloha izany papier toilette softy toa anao zany. Merci rangahy. Sao dia mba misy vese azo kely aloha azafady. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Soft Doux. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Fotoana izao ijerena Novegas ao am-boky Canal+.
RTJ amin'ny Valo Maraina. Fankasitrahana ireo hira mendrika indrindra tamin'ny taona 2024 RTJ 96.6 FM Orange sy Chill manolotra anao RTJ Muzika arahan'ny Vivasy TVM ny fanomezana mari-pakasitrahana ireo hira izay nosafidianareo mpien'ny RTJ 96.6 FM tamin'ny taona 2024 iny. Yantsehatra ao anatin'izany Black Nadia, Zakatina, Nati, Rekofi and Peace Band, Mise Saida, Rahavana, D-Lane. Ny aliny 2 febroary zao manomboka amin'ny 7 latsaka fahatelo. RTJ Muzika. Misy rivotra. Leo. Misy rivotra. Misy rivotra. Averina indray. Misy rivotra. Izy ny laharan-taribiana dokotera omaly zay nangatahanareo raha afaka raisinareo moa zany dia efa aloha ny stylo raha azo ny stylo sy ny taratasy 034 38 836 09 averiko farana 034 38 836 09. Resaka homéopathie omaly io. Eny tompoko be dia be mihitsy manko ny nangataka an'le izy dia aloha tonga dia natambatra zao satria tsy voavaly ny SMS-nareo. Kapitabe kosa zany fa amin'ilay fotoana tokony mba hiantsona ihany olona miantso fa tsy amin'ny 9 alina kosa na amin'ny 10 alina fa misy manko rehefa mena numéro ohatra ireny izy vao misy miantso. Fa raha ohatra kosa ny marary tsy maintsy mba miantso. Dia izay ihany koa no mamarana ny fandaharako izao maray izao. Masito daholo. Resaka coronavirus amin'izany ndray aloha ty resaka ty. Fa efa antsika moa eto zany efa misintona lakilotsy foana mbola enjana be io ary tadidy io fa mitena fa virus io ny virus io raha vao miova endrika dia memahery be zay izy ny dikany. Sady memahery izy no aingam-pifindra efa miova endrika fanontelo fanefana izy eto amintsika eto dia mivavah mba tsy ho avy eto ny variantin'izy io avy any Afrika Atsimo sy avy any Angleterre. Fa tonga dia zava-doza be danger be io danger dia efa misy be dia be moa efa fantatsika hoe tsy maheno fofona, tsy maheno tsirokanina, marary an-doha, marary tenda, indraindray mandoa sy mivalana. Dia eo ihany koa ny marary kibo, marary vavony, izy daholo zany tsakoahana, misy afo tamin'ny vava. Dia variante vaovao zany teneniko zany fa mba mamahina ihany dia feno afta ny vava dia mivoaka ny resaka kibotsibontsina sy kimenamena amin'ny tena dia lasa misy an'ireny indray zao dia ny karazana tandomerina koa zany ohatran'ny tandomerina sy le menamena le demangeaison maison fotsiny dia misy an'ireny zavatra be dia be ireny misy mangididy dia misy mibotsina menamena kely be dia be dia mivadika maintimainty ny loha-tongotra tsy voatery mipotra daholo leo fambary reo ny tongotra ihany samy tanana koa ny ratsa-tongotra mivadika maintimainty ny ratsa-tongotra satria ny antony izy iny ny corona mantsy tena tsy vanimba toetra mihitsy avaingana ange io raha io tsy mikorina tsara ny raha zay mahatonga le maintimainty any amin'ny ratsa-tongotra zay mahatonga ny rehefa mitsabo corona matetika rehefa le somary cas grave reny dia ameny zareo tsondromy zareo fampikorianana raha mahatonga ny raha ho fluide zany na ho ranoka tsy ranoka kokoa dia ameny an'ireny be dia be le izy dia misy marary kibo ny teneniko teo dia eo koa ny marary ny ozatra eny moa filazan'ireny zany zao misy volovoly aloha misy voly ny tongotra sy ny tanana dia misy indray tena marary mihitsy le courbature be mahavariny ireny misy an'ireny misy koa ny maso misy marary maso fitrakana misy maso marary mihitsy dia izany zao fambara hafa mihitsy amin'ity coronavirus ty kinona rangaliko tsy atakiny daholo hoe zany mivatana rehetrarehetra raha zany tantarainy tantara satria ohatran'le rangaly namana fantatra zay zao tsakoahana le izy tsakoahana izy dia tsakoahana foana dia tsakoahana foana tsy mety mijanona mihitsy dia mandritra ny fotoana maro eo eo zany dia misy fotoana ohatrany hoe isaky ny amin'ny 5 maraina tsakoahana hatramin'ny 4 maraina tsy maninona indray aloha
de misy miova indray le izy avy eo amin'ny 12 indray de ohatr'izany foana ny hafarany tonga de ohatran'ny eritreritra ny zanany andao ranga atao test PCR positif izy de zay teneniko hoe izy moa zany tsy voatery corona foana ninona mahazo anao e fa misy endrika be de be ka hipitrahany le izy ao fa de manatona ianao koa moa zany ny test tsy azo atao raha tsy efa symptomatique ianao zay vao azo atao ny test fa de mitandrina ihany ny zava-dehibe amin'ity fiainana ity de ny anjaranay amin'ny ainao aman-jery de mampitandrina tsy miteny hoe tena atao foana re aza mijery ny olona tsy manao zany fa ataovy ny olona tsy manao ane tia hiteny marina hoe be de be tsy menimenina hoe sepotra hoana izy raha manao an'le io makady ka inona ara zany misafidiana zany araka le ohatran'le teo tamin'le trano teo hipetraka eo ve sa ho faty de ohatr'izay zany le izy hoe anao an'le izy sa ho voan'ny aretina ary le izy tsy mamela mazo ale izy me mahery fa tsy hoe akory hoe ny coronavirus tamin'ny voalohany mahery kokoa noho an'le faharoa diso zany ka matoa mbola tsy resitsika ny sery sy ny grippe de ny virus zany sarotra hidiavana zay le izy dikan'izany tena miaro tena ihany rehefa tena tsy miparitaka io rehefa tsy mivezivezy io miaina ho azy io fa itsika ny tena tintin'ny olona mihitsy fananina ny tena ny akabiazana varina koa tsika tsy maintsy misy polisy ve de ohatra zany le manasa tanana araky ny teny frantsisy hoe fa aty amin'ny fataonjato faraky amin'ny 20 ve de mbola miteny foana hoe sasaony tanana tena mahavarina nge kamo koa ny tena marina erika misy koa sasany kamo ipetsapetsandray zao mahatanana le kalmilay be izy de sasako aiza raha zany ty io tsaroaniko kolona be tokony le lafiko kely ary izy rehefa matsiry be mihitsiny fa rehefa farafalika matiny rehefa ohatran'le moanina manodidina de arina le mitazomina tamin'ny tanana mety vitsy any ny avita zany olona matsiry be izy de tsy foana nona be mandeha amin'le anina no mahita an'le composé sy le aniny tany zao koa tsy inona rehefa volonandro ohatr'izao rehefa andro ohatr'izao fa avaratra tsaitsay ririniny ity dia ny areti-kibo tena mamely mafy mihitsy ka eritrereto efa eo coronavirus ka mbola tonga avany koa ny areti-kibo de inona tsony ny amiko tsy ny sakafo fotsiny laniko izy raha mafandrahoana intsony ny amiko sakafo fotsiny fa le izy koa le ao anaty bus koa mba tiako amafisana kely satria tena lasa ohatrany gabraraka koa ny any anaty bus sasatsasany zareo le amin'ny ariva indrindrandrindra rehefa tsisy polisy kely de misy manao tsy dimidimy zareo mangalatra manao tsy dimidimy le be taxe nefa n'iny koa kely mbola le fitandroana an'le resaka fiadiana amin'ity aretina valana aretiny ity ihany fa io moa izy ny aninao fenao ihany no vo amin'ny ataonao eo ny olona nefa ny asainao mandoa frais ara-dalàna tsara tokony mba jerena ihany kosa ny amin'izay fa tsy de hoe anao kabraraka be rehefa tsisy polisy sady miditra mijery an'ilay zany rangamba asio barambaly io fa le sary zany mipetraka voziny fa sy mandina ohatr'izany asina anakely tsy olo batita tongotra ambony le misary moa zany zay mba tompo de misy sary aloha zao misy sary io ho atsika zay miaino aloha zany de maheno nareo azay mahita sary ty satroka ty manko zao mbola vo nianarana tany amin'ny bratsety izy ty ohatr'izao izy raha satroka tsotra anaovana raha mitokilana kely izy de tsy hita le volo fa raha ohatra ndray ako mahazo diplôma de tonga de avadika le izy tonga de milamina tsara ohatran'izao raha ohatra ndray kosa hoe mpiasan'ny jirama manao soudure de apetaka eto ohatran'izao ty ary raha somary tsy zay maheno de ty no atao eto ohatran'izao zany aloha zao mba hitako mahafinarinaaritra resaka serasera momba ny corona sy ny resaka fanazavana ny olona rehetra eo fotsiny le fanontaniana apetraka hoe iza moa zany zao no karazana hoe réseau na hoe lala serasera tokony ho enony rehetrarehetra sy hoe sy enony rehetrarehetra de izy manko tsika raha ohatra ka efa ohatr'izay foana ny adevitra hatramin'ny voalohany tsika zao raha vao miteny hoe le olona raha de tsy miraharaha mihitsy olona io olona misy atodo olona misy conscience de olona miaina eny amin'ny fiarahamonina de tsy ataony le izy zany amin'io raha ohatra ka atao 30 taona na izy hoe adala mihitsy izy zany na izy maditra tsy miraharaha izy zany na tsara iny raharary izy de ny fiarahamonina zany am'zara misy ny fiarahamonina tsotra zany le hoe repikomby de misy zany ny olona tokony iserasera na izy manery na izy mandresy lahatra corona ny resaka io aretina ny resaka io
ao anatin'ny aretina ankehitriny misy corona fa misy aretina hafa, misy cancer, misy diabety, misy ny grippe hafa enjana be, misy ny aretina samy hafa ny olona rehetra. Reny koa mbola kononkononina sikelakenanay any. De iza le manao an'izay? Le hoe iza anotaniako io zany mangatabaliny any aloha any amin'izareo le tompona andraikitra zany hoe matoa zany misy fiarahamonina zay le teneniko zay hoe rehefa mandeha amin'ny lalam-pirenena faharoa mbola vao miainga kely, mbola vao etsy ambatoloana de efa hitanao hoe tsy manao kasibosy ny olona mindraindray ny olona mifampiaraba, ny vola mivezivezy, ny rehetrarehetra. Ka aiza ho aiza zany tsika io zany volana febroary tsika zao aiza ho aiza amin'le ady atao amin'le izy, de aiza ho aiza amin'le fomba fanazavana ny olona rehetra, inona ny anjaran'ny iza, le olana tanaty le izy de mandroso mihemitra zay le izy manko tsy n'izao, satria tsika mieritreretra hoe deuxième vague, nitohy foana le izy io ka, tsy resaka hoe deuxième vague de hita kokoa tamin'ny antotanisa sy ny sisa. Ka eo amin'izay lafin'izay no tokony samy mamaly zany ankoatra ny efa mandray andraikitra, satria raha vao miteny zany ohatra hoe misy tompona andraikitra miteny miteny ohatra ka miteny le olona raha tena tsy miraharaha mihitsy ohatra zany, le olona anankiray le tsy miraharaha io ny zavatra mandresy lahatra azy zany tsy de masanjaka loatra. Lanoba ohatray io anina miteny zany anareo nazavazava kokoa ny sary okay. Fa atsika moa zany sasatra foana ny manentana ny olona amin'ny fitandremana. Efa lazaina teo fa mahery vaika moa zany izy io efa izy mbola eo foana ary izy mitombo ny olona voany, ny olona maty, ny olona manao forme grave dia madiso atsika foana mantsy matetika hoe zay mpikitrana, zay matanjaka, zay mihitsy mibantsy efa tratra nefa ny tonga de mandraingirangy mihitsy raha tsy maty. Zay tena kao teknika mihitsy. Tadidio fa na ny sery na ny gripa satria izy ty mantsy mitovitovy sery sy ny gripa ihany. Rehefa voana virus ianao de fadina ny manao mangatsiaka de mifadina ny manao reraka. Zany hoe mifanohatra amina zavatra hafa mihitsy hoe marary ianao de iny ianao mandeha mikotrana. Diso mihitsy ka tsy mahazo manao visaka ny vatana. Tsy mahazo manao visaka ny vatana ary tsy mahazo manao mangatsiaka raha vao resaka virus ny mavoanao zany. De zay ny tena fitandremana voalohany de miezaka ianao manao tsemboka de iny moa zany mahatonga anao hanao tsemboka na manao sauna ianao na manao evoka. Manao sauna? Na manao sauna na manao evoka. Fa nenay mibavinay tsy mety manao sauna mihitsy fa tsika maninona. Misy palpitation koa tsy satria tena tonga de tam'zananao zao tia kavidy de faible be, mikankina mihitsy ianao raha ohatra ka. Isaky ny manao zany manao zay foana ianao. De zay zany tsy nanaovanao an'izy le sauna. Ay ve de ohatrany hoe zavatra tsapanao ohatrany hoe tsy haiko na zany ohatrany efa letratratra. Any mibavinay tsy haiko ino mihitsy ny tsy anaovan'ny sauna fa tena gaga. Arakaraka ny toe-batana ka misy mazaka anazy, misy tsy mazaka anazy mihitsy. Tonga de reraka be, ianao aloha mitobotoboka be mihitsy ny fonao. Fa tonga palpitation izy. Palpitation moa zany hoe tachycardie ny filazana azy rehefa amin'ny ny terme anina de rehefa tsy mitepindray ny fonao de maty. Tachycardie. Fa nalako voaka totozy ity zavatra voay ako. Sady vavanao ito de mangoritsina be mihitsy ny aloha. Fa ny ankizy koa am'izao mba mila tandremana ihany satria ohatran'le namana piry iny zao narary mihitsy ny zanany amin'le fiovaovan'le toetrandro fa hoe zany natao mafana foana koa ny ankizy. Aza mino an'izay teny mafana kanina be ty datatiny de tsy mety ampanaovana akanjo mafana blouson na akanjo ba fa aza ny sitrapony iny enona fa ataovy ihany fa rehefa marary iny ianao ihany no sahirana io. Ie misy miverina mangataka moa le numéro fa rapide be ony anonako an'le numéro averiko farany 034 38 836 09 averiko ihany 034 38 836 09 de zay. Mino kosa fa samy nandray tsara. Misy taitsofona ndray kosa raha ohatra de tsy maino amin'izany tsony kosa efa nataony Larissa sady niadana tsara no naverina indroa le izy
tokony ho voarainy tsirairay avy ao anatin'ilay izy. Fa ty aretina ty tena maro mihitsy fa zay maro mihitsy olona teny dadato hoe fa tsy resaka corona fa na ny aretina hafa raha hoe diabeta ny goty tena maro mihitsy ny olona sahirana amin'ilay izy. Eto fa tsy aretina. Ai tsy aretina. Toe-batana io na toe-tena. Ay. Zany hoe fa izay ianao tsy afaka hovainao io fa izay ianao. Zay ianao. Zay no mahatonga ny dokotera tena hoe za tsy tia ho diabeta fotsiny fa inona ny remedy? Tsisy an'izany. Diabeta zany tsy mety sitrana zany. Ny fitsaka zany ohatran'ny nataloha zany za 1.10 efa voany io fa io verina nanao fampiasam-batana tonga dia tsy mihetsika. Atao daholo ny analizy na pipi na rà na inona fa tsisy diabeta. Zany tsy midika akory hoe afaka izy fa eo izy. Ny porofo amin'izay voavoan'ilay aretinata iny tamin'ny 10 dia miverina izy. Mifitsaka ao izy dia tsy mihetsika ao mihitsy izy fa efa ao aminao io fa izay ilay toe-batanao dia maneky ilay izy fa aza mieritreritra ny tia mitady zavatra sarotra be ity ohatran'izany koa ny tension. Ny tension koa efa izay ilay toe-batanao zany izay. Misy ny olona mitondra tension ambony dia misy ny olona mitondra tension ambany. Dia arakaraka izay ilay izy. Dia ianao no miezaka no manamboatra ny fiainanao amin'ny zavatra mahazo anao. Ohatran'ny hoe ianao zany diabetika, ianao tensionnaire, ianao efa voan'ny aretina BDB, insuffisance rénale, AVC, ohatr'izany. Dia ianao manova zavatra BDB amin'ny fiainanao. Tsy ny fanaonao taloha no averinao. Tsy mihinana ohatran'ny hoe diabetika ianao zao dia tsy mihinana sucre rapide ianao dia tsy mihinana sakafo BDB ianao dia mitandrina ianao mampiasa vatana ianao mandeha tongotra BDB ianao dia ny sakafo hohaninao légumes sy ny voankazo natao betapetaka kokoa dia tsy azonao atao koa ny mihinana voankazo masaka be. Ny antony voankazo masaka be dia misy concentration ana siramamy. Dia izay ny antony. Dia ny matavy ohatra ianao zany hoe mihinana menaka BDB ianao dia hoe inona moa ny dira menaka amin'ny diabeta dia matavy ianao. Rehefa matavy ianao dia misy graisse ianao. Dia rehefa matory ianao dia ny graisse ao anatinao avadiky ny vatanao ho siramamy. Mba ahatonga anao zany mba tsy ho faty tapoka na ahatonga anao tsy ho reraka be. Dia rehefa siramamy zany ilay vadika dia miakatra ny siramaminao ny dikany. Izay no maharatsy ny diabetika matavy. Za ohatra ny tangorona ny tantely rehefa misotro kafe. Tavokely ngamba mavadika. Tsy efa vola tantely ohatry ny miasa kosa Misy fanontaniana petraka izay. Zany tangorona tantely tamin'ilay vola tantely ve ity? Misy olona raha miara mipetraka eo zao, miara-petraka amiko eto izy zao. Dia raha feno parasy ity trano ity dia za tsy andaira amin'ny parasy mihitsy. Fa raha misy moka eto ka na anankiray ary le moka tsy misy manaikitra zany nareo fa za ihany tekerina dia mametra-panontaniana hoe inona zany le anazavana an'izany. Inona raha tsy nataoko anao ry moka? Fa io naizanay izy io tena naizanay izy io alehako io. Fa ataon'ny fialam-boly mihitsy dia hoe ny hoditra ve ny mamimamy dia misy miteny hoe mahafana hono le hoditra dia mamoaka ny hoditra zany mamoaka entony. Koa rehefa manao baolina dia vita ny baolina dia manala foba ianao dia tangorona lalitra ny tongona. Tsy hoe ilay maimbo frôma ve sa? Rehefa tena fofa rehefa tena rofina lisy tsy tena maimbo tongotra. Ianao tsy maheno zany fa ny lalitra maheno. Ny tsika moa zany manana nyity hoe alamo ity raha amin'ny resaka tongotra sy ny helika io fa misy tsy mahazaka ihany koa. Ny zavatra rehetrarehetra moa zany misy mahazaka dia misy tsy mahazaka foana arakaraka ny toe-tenanao sy ny toe-batanao sy ny toetry ny hoditrao ilay izy. Dia ireny zay moa zany miteny foana hoe Larisa moa no tena mpanao an'ireny rehefa ilay maraina hoe ity misy mba fikafika kely izay. Dia izao foana ilay ampanarahana an'ireny hoe rehefa tena hitanareo fa tsy mety ilay zavatra ilay toe-batanareo mihitsy tonga dia makanesa foana ny mpitsabo aloha. Fa aza manandranandrana an'ity hoe na afaka nenin-drazety ilay izy dia ho ataony nenijery-tirida. Efa tsy zakanao akory ilay fanafodina ampianarin'ny jery-tirida. Tena hediavana hoe aza manao dokotera tena. Zay mihitsy. Marary tenda Larisa dia miantso any dokotera. Dia ohatray aza manao dokotera tena mihitsy fa tena dokotera atonina raha mbola azo atao satria izay teny erika izay koa boka Larisa lasa mivadika zavatra hafa indray aretina efa misy ao aminao zany dia lasa plus aretina hafa indray ilay izy. Ny zavatra mampalahelo koa ny aretina indraindray le fahefana andehanana dokotera mihitsy tena tsy izay keo aloha hoe na ny consultation ary dia efa manahirana azy. Ao anatina tokantrano ny ankabeazany tena hoe tsisy vola natokana zany hoe raha sanatry izany ka marary
tena nanenay zao raha taloha tena hoe tsy mahazo marary mihitsy fa misy indray moa zany rehefa hoe manana fahefana izy tsy maninona. Misy angeny ny marary afaka fantatra hoe zao io fa indraindray nefa trangana aretina ka mitovy ohatra ny tantaraiko anareo hoe misy marary eo ny ambavafonao marary be mamaivay fa tadidio nefa ny pancréas ny vavony ny aty ny fo ange eo daholo mihetsika de tsy maintsy jerena zany hoe le izy fa iny ianao mihinana fanafody vavony farak'izay zokiny tsy miova ihany le izy ay aty mihinana fanafody aty ianao ay pancréas mihinana zay zany le teneniko aleo manantona mpitsabo aloha fa rehefa tena fantatra hoe aniny ity de zay fantatra ny anaovana raha ohatra zany foana fanafody saina sisany saina koa nefa fanafody voalohany iny atao hoe effet placebo filazana iny rehefa sainao manaiky hiady de efa maresy ianao zay efa maresy fa ny ankabeazan'ny olona resy ange ka tsy manaiky miady ny sainy de tsy manaiky miady ny vatany fa hoe fataliste aux izy Francis voniko atao any zay ny lahatra eny sitrapon'Andriamanitra ny tompo nefa miteny zay tsy manampy anao izy raha tsy ao amin'ny Isaiah-paminany na Isaia moa le misy milaza an'izany mihitsy ny toko sy andiny ny tsary tadidiko aby fa ao le milaza an'izany hoe ny finoana mandehandeha foana ozy izy tsisy dikany de ny vavaka mandehandeha foana tsisy dikany fa zany hoe mila miasa ianao zany hoe mila manohatra ianao de magnataka amin'Andriamanitra ianao de ampiny fa tsy hoe anona de tonga de efa voasoratra io miandry fahafatesana itsika tonga de le zatra negatif iny foana zany ao an-tsaintsika rehefa misy ohatra misy diabeta zao de hotapahana ve zany tongotro fo diabeta izy de hoe hoananina ve zany didiana ve zany tapahana ny tongotro vavaka mantsy an'le zaza de aleo le vavaka ataony neny ataoko Andriamanitra loza inona tonga de kivy be mihitsy le olona saina aloha ny fanafody voalohany indrindra de ho an'ny mpivavaka de manankina ny fiainana amin'Andriamanitra zay ihany tsisy ankoatran'izany ka ianao tsy maresyrery zany ianao fa de asakasakao ihany io de nino moa le resaka godara teo le saika samboriko kely le izy le diabeta le resaka ny resaka hafa le izy teo tsy sary fa tapaka ny rizona sia alefa sotsiny tsy maninaka fa anakanto misy vavony biby aloha zany afaka resahana koa fa misy karazana biby zany tambatra andry le rony sisy ayabe ohatr'izany ohatrany hoe ny sarin-dokotra sy ny ganagana atao marary izy de zay vao hoanina le foie le ohatran'ireny za zao misy fotoana makany an-dafy de mijery lalitra de tenao zay tena ilalitra ity ve mba tonga saina ty an-dafy ny izy mbo manao sambatambatra ohatr'izany tsy mitovy le lalitra iry an-tanàna iry zany eny zany resaka zany mba hivadiana fotsiny zany hoe resahana hoe olombelona mankony izy io misy nge tsy mahalala mihitsy nge hoe misy an'izany pancréas zany misy olona tena tsy mahalala mihitsy ny olona le antitrantitra eny ambanivohitra zany nge tsy mahalala mihitsy hoe misy an'izany vesy zany nge fa rehefa portisy de mipotra zany hoe ny eo amin'ny fomba fijerena ny zavatra tsirairay satria nisy le homéopatika iny zao tamin'ny amaly fa misy ny fanafody scientifique le scientifique dia mianatra manao baka plus 7 baka plus 8 baka plus 14 de nahazo toerana loatra le fomba hitsabonana scientifique aloha zany sy ny dokotera hôpitaly spécialiste samy efa nandeha tamin'izany daholo ka fa avy eo samy mandeha ihany koa eny am'le makeny amin'ny pharmacie de mametraka fanontaniana le hoe inona ny azo atao zany fa mikoako mitohitohy be izy ohatr'izany pharmacie manoro de amin'ny ankapobeny zany ny resaka hoe hitsabon'ny olona ny tenany samy manao an'le ataony rehetrarehetra io ary samy mandalondalo amin'ireny rehetra ireny de eo am'izay le adihevitra be deaibe zany hoe raha atao ohatran'ny matematika ny vatana tsy mety raha atao ohatran'ny sociologie ny vatana tsy mety raha atao ohatran'ny alefa am'izao fotsiny koa ny vatana zany atao ohatran'ny tsisy ny pancréas sy ny raty sy ny vavony sy ny tsinay mba azonareo an-tsaina ny alavany tsinay kelynareo le tsinay kely le mandeha alohan'le tsinay be de aveo le tsinay be le manao ohatran'ny carte de Madagascar de Fianaratsoa iny de aveo ary amin'ny Cap Sainte Marie ary am'izay le mivoaka ary ambany fa any ambonin'iny mbola misy vavony de any ambonin'iny mbola misy pancréas de any ambonin'iny mbola misy avokafoka any ambonin'iny mbola misy fo de any ambonin'iny mbola misy côte de any an-damosin'iny mbola misy muscle de any mahakamo any le izy de rehefa aveo mieritreritra an'le izy ohatran'ny matematika am'izay rehefa mitsabo danja be aloha de rehefa aveo am'izay mandeha am'izay le homéo tamimaly de mandeha am'izay itony rehetrarehetra hitatsika eny an-dalany reny
ao ry rira, ao ry masy, ao ry bitibe, dia ao ihany koa nefa ireo zay manotra tahaka ny ravokely eny Sabinama, ry afara iry Atsinanana, ny ao ry Jessica iry anaty rano, danja be le izy. Dia ny fomba andanjalanjana an'izany zany no amerenako ny fitenenana ho anareo. Zay, fanakaiza le sary teo tokoa e. Ino? Norindrina sisany joro. Misy karazana fitsaboana maromaro moa zany. Misy le hoe allopathie izay le mahazatra antsika rehetrarehetra ny filazana zany. Misy ny homéopathie, dia misy ny otrapathie. Dia misy indray atao hoe thérapie. Izany hoe fomba hoety mitsabo zany le teo fa ty fomba fitsaboana indray ny thérapie. Dia be dia be ireo fantatrareo ireo hoe fantatritsika. Dia hoe homéothérapie zao, dia misy an'le hoe chimiothérapie, dia misy an'le hoe aromathérapie, izany hoe resaka hanitra no hitsaboana. Dia misy ny phytothérapie na raviny sy fakany no hitsaboana. Dia misy ny publicité thérapie. Dia andeha zany lahy, Saint-Valentin izao e. Eny kia, ny fiarazana efa io miandry ahy io e. Malahelo an'la sahady aho zany. Za koa ane. Andefa SMS isan'andro alia zany a. Love be isan'andro. Rehefa mividy be SMS 30 dia manolotra maina ipona SMS 10 makany amin'ny Orange ny laharana tianao indrindra ianao. Antsoy fotsiny ny 224 étoile 30 étoile 0 étoile numéro tianao. Orange. La journée a été magnifique. Dommage que tu dois partir. Oui, mon cœur, mais je dois y aller. La voiture m'attend déjà. Tu vas me manquer. Toi aussi, tu vas me manquer. Promis, je t'appellerai tous les jours, mon cœur. Encore plus d'amour. En plus des 1 giga de réseaux sociaux, recevez un bonus d'appel de 10 minutes à toute heure vers ton numéro préféré avec Stay In 500 Ariari. Appelez le 222 étoile 33 étoile le numéro préféré. Et avec Stay In Touch 2000 Ariari, recevez un méga bonus de 30 minutes d'appel vers ton numéro préféré. Appelez le 222 étoile 77 étoile le numéro préféré à toute heure. Orange. Allô? Allô? Faiza lahy, tonga vaingana dia Moramanga fa fety be aty. Raiky zany e, sady 10 ariary dia ampy atongavako any. Fa ahoana koa ity zany? Mikroksa kely fotsiny dia tonga any. Mikroksa? Moto Yamaha Crux Rev, tsara bika sy matanjaka, misy démarrage électrique skik, mitsitsy be 1 litre au 100, ararotiny fihenam-bidy miavaka ao amin'ny Sikama Yamaha Alarby sy ny mpanjara rehetra. Contact 23 275 01. Yamaha Crux Rev. Hé, rehefa mba mivoaka any ianao dia aza adinina savony a. Ok. Ay, oka aloha vetivety. Fa misy sinona. Dia mba hividany savony fanasam-bilisy vovon-tsavony anasan-damba koa kay. Ary raha tonga dia savony Zanta no vidiana e. Savony amin'ny endriny lava kokoa, milanja 700 grama, azo ampiasaina amin'ny vatana, anasana lamba na anadiovana ny kojakoja ao an-dakozia rehetra. Savony glycériné, manadio sy mandroatra tsara. Savony Zanta, savony fampiasa amin'ny rehetra. Moto Yamaha Crux. Moto Yamaha Crux. Promotion B. Ao Sikam Tamatave Honda. Mais je suis en train de rêver. Oh là là, il faut vraiment que je me divertisse autrement. Orange Monnaie est la meilleure solution pour toi. Avec Orange Monnaie et Bet261, jouez au loto, PMU, Keno et Spin to Win. Placez des paris, consultez le programme et consultez les résultats en direct. Et surtout, recevez directement vos gains sur votre compte Orange Monnaie. Tapez le dièse 144 dièse, choix 3, puis 1, puis 5. Orange.
Zahay dia mitady animateur, animatrice, telonjato isa hiasa eto Antananarivo sy ny manodidina. Fipetra-takiana, lana vavy, 18 taona no mihoatra, mafeny resaka varotra, tia mifanerasera amin'ny olona. Raha mahaliana anao izany dia tongava ao amin'ny Bugasy, Falida Antanimena, ny alarobia 14 febroary manomboka amin'ny 8 maraina ka hatramin'ny 4 miaraka amin'ny CV misy sary. Fanazavana fanambiny 034 99 750 46 034 99 750 02 034 99 750 03 amin'ny ora fiasana. Fankasitrahana ireo hira mendrika indrindra tamin'ny taona 2024 RDJ 96.6 FM Orange sy Chill manolotra anao RDJ Muzika arahan'ny Vivasy TVM ny fanomezana marim-pakasitrahana ireo hira izay nosafidianareo mpien'ny RDJ 96.6 FM tamin'ny taona 2024 iny. Iansehatra ao anatin'izany Black Nadia, Zakatina, Nati, Rekofi and Peace Band, Mise Saïda, Rahavana, D-Lane. Ny alin'ny 1 febroary zao manomboka amin'ny 7 latsaka fahatelo. RDJ Muzika. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Arlizy zany raha resara ohatra fitsaboana amin'ny alalan'ny télé dia hoe télépathie. Satria izy iny hafa mihitsy indray moa zany iny. Ie, ato anatin'ny fandaharana rivotra ihany misy ianao tapany fahatelo moa zany afaka andraisana ny antso anehoanareo hevitra ihany koa dia efa antonona teo numéro aza misalasala intsony fa vonina iananareo ampitiavana be mihitsy ny sesa Larissa. Izay mihitsy ny Larissa. Raha isika ny antso voalohany. Salame! Manahoana tompoko? Manahoana? Salamo. Asaka te resaka kely le resaka coronavirus indray Ino tompoko? Ny erika moa tany resaka hoe mila tezafona ihany fepetra ny virus tsy midany ohatran'le virus tavoalohany foana fa mivoatra foana. Ny anahy zany remarqueko ny resaka hoe fiarovan-tena sy ny sisa tatoato na nary zareo le ataoko hoe tompona andraikitra atao firenena raha niseo télé ohatra ny hitanao zany hoe tsy dia manao ary vavaorina daholo izy menakafy fa ohatrany hoe mianjaanja fotsiny amin'izao daholo. Ohatrany hoe hatrany ambony mihitsy zany ohatra hitako miagoragora daholo le fiarovan-tena nefa tena tokony hoe hatrany ambony manome ohatra tsara ho an'ny olona rehetra. Dia izay zany tiako tenena hoe tokony hatrany ambony mihitsy no mamerina manao remise en compte kely hoe ahoana indray satria tsika manko izao io efa hiditra amina periodina ririnina indray rehefa kelikely dia eo daholo indray vao hisamaotaka eo fa izao loatra hoe somary hoe mandrimandry manana aretina amin'ilay fitenenana tena exactement mihitsy. Izay ngambany fa dia misaotra dia mirary soa antsika rehetra dia mirary fahasalamana daholo. Eny ry tompoko? Misaotra anao. Mangasitraka anao. Io mila mitanana foana mihitsy ny tsirairay avy anisany izy io na pastera ary mitondra fampifanvahana any am-piangonana manao kasiposy tsara daholo mihitsy ny diakona koatra zany daholo Larisana ny any am-pianarana koa ary ny directeur ny mpampianatra niza zany mila manao an'izay daholo koa satria le hoe misy teny vazaha tokoa moa le hoe le modèle vient d'en haut. Ie misy tsika moa zany sady manompo maso kely ihany makany amin'ny direkta ny rivotra ao anatin'ny levan'ny rivotra ao misy fitaranana anankiray ity natao hoan'ny Antananarivo ihany ve hono ny tarifa sosialin'ny Jirama ny anay aty Tsieny Paris manko tarif 16 navadika ry zareo tarif 10 dia 50 ihany premier tranche dia lasa deuxième tranche daholo ny sisa dia lasa 2 fois ny jironay raha 7 alina ny fandoavanay dia lasa 5 alina sy iray hetsy no alohanay amin'izao mba mila fanazavana raha azo atao sady etsoana anovana antsoavo an'ny Jirama ihany koa moa zany ivahiny eto. Eny misy moa zao fa tokony ny tompona andraikitra izay hoe tena iantefany zany resaka zany izy Larissa satria maro mihitsy mitaraina ohatra ny teny sabotsina mena koa zao tamin'ny talata iny fa tsy haiko aloha zao efa nanaona zay le rano teo fa somary malotoloto ny rano teny sabotsina mena.
Ny rano rehetra. Rano rehetra mihitsy. Ohatrany hoe te glacé zany. Ohatry miandry mofo sisy izy dia vita ny goûter maraina izy moa le raha namana rano rehetra mihitsy zany dia pona moa zany somary memena kely hoe nangataka rano zay nahazo rano dia nefa le izy tena mavomavo be mihitsy le rano. Satria tena misy miteny mihitsy hoe ranom-potaka be. Satria mety hakarary koa reny Larisa dia hitarika aretina hafa indray tsika mbola anaty fiadian'ny valana aretina koa. Jirama ny olona tsy manana hoe inona tokony hanadiovana le rano. Tsy manana le olona ka. Ny zavatra andrasan'ny olona zany mba hoe rano madio tonga isa-tokantrano. Ara-pahasalamana. Eau potable. Moa zany le izy. Eau portable. Zay mihitsy ilay izy Larisa. Salama tompoko. Marahaba tompoko. Marahaba tompoko. Saka antany kely. Angaha tsisy vaovao tsony amin'ny RDJ. Misy vaovao fa somary misy fetoana kely fotsiny izy amin'izao. Eny arosotanao. Ie. Angasitraka tompoko. Misaotra. Omaly mba nijery katra koa Larisa fa tena betsaka ny mpilalao katra tsy fantako tsony. Vitsy sisy isazo isaina amin'ny ratsan-tana zao mba tadididiko farany teo zao ry Bobby Ashley, Randy Orton, ry Roman Reigns moa le lava volo iny. Roman Reigns ve zao zay mianto zany? Salama tompoko. Salama disareo miarabanareo tompien rehetrarehetra. Sady miarabanao koa mamy voninahitra. Solo betaka sakiteny fotsiny momba le coronavirus. Isany madama teny teo hoe ny any miaratra. Tena marina mihitsy ny ada mahita hoe zay tena bana ny fitondranany efa fameziana. Natao karaha hoe salama ry zareo tokony mampiseho hoe izay koa manao amin'izay le diabany manaraka daholo. Tompoko betaka. Eny ary tompoko. Angasitraka tompoko. Tiza kilo resaka karatra teo fa tsy haiko aloha raha risara rehefa mahafantatra fa za moa zany efa elaela koa tsy nahita fo mandray so fomba nijery fa be kely efa mpilalao vaovao fa tsy fantako tsony ianarany dralahy fa tokony mba asian'ireny soratra kely any tsy ihany ty fa Randy Orton koa efa lehibe any lasa be tatouage be le sandry le anankiroa ty talotra le tao amin'ny lamosiny le rinireny any misy any fa le sipamonao karatra koa aloha reveko tara mihitsy ny mijery sipamonao karatra Larisa. Satria manao le boxeur. Ny adana eny manao boxeur kely koa le siwa tele. Zay ny tiavanao anazy. Le adana zareo le ohatrany miady atsena kely le rianany ry fa tena mahafinaritra zanga. Le mahita sipa mikotrana koa zany tena mahay be foana hoe namboatra reny mivadiko tena mahafinaritra. Ie, betsaka mihitsy moa ato zafady kely godary ano kely an'le resaka jirama. Betsaka ny olona mitaraina amin'ny resaka jiro mba tsy tena hoe tena ny akabeazana mihitsy dia mitaraina amina resaka jiro na ny fahazonan'ny facture io ino moa zany? Le minisambolana. Le minisambolana. Facture iny. Na ny fomba azonan'iny na ny fikorontanan'le izy efa niresan'ny Erika teto omaly sa afaka omaly izy iny dia anaovana antsoavo anjirama dia mba angatahana valiteny tena mba hoe mifandraika amin'le fantaninan'ny olona. Salama e. Manaja tompoko. Manaja anao koa. RTJ ve? Izy indrindra e. Afaka tonga dia miteny ianao. Masaky resaka kely e. Ino moa ty le resaka coronavirus ihany tiana ho resahany. Iany tompoko. Tsika moa zany ao anatin'le izy araka le resaka teo efa hiditra ririnina ihany tsika zao. Ny firenena matanjaka rehetra zao ny firenena rehetra moa zany hiditra ino moa ty izy miazakazaka daholo any anaty vaksiny ihany. Ny olona zany hiditra ete tsika hiditra ririnina. Hiditra ririnina. Atanjaka zany. Atanjaka zany io virus io aty amintsika. Dia araka ny vaovao izay eny nefany fanjakana ohatrany any anaty difficulté financière any. Dia ilaina fantatra zany inona ny politika mazava hitondran'ny fanjakana an'io aretin'io. Tsika hiditra ririnina zao fa ho sahirana eto tsika zay ohatra mba hevitra tiana hoe ohatriko zany satria lasa efa metsina eto le mantsy rehefa hoe hiparitaka io zavatra io. Ohatrany tamin'ny heritaona ve? Ohatrany tamin'ny heritaona. Ity moa zao efa misy ity variant ity indray zao. Sy io efa vita mariage indiantsy. Inona n'inona. Zay ny ilaina anona zany hoe inona politika mazava eto amin'ny fanjakana
hiatrika an'io zany amin'izao tsika hita ririnina zao. Ie, zay fotsiny e. Zay ny fanehoan-kevitra ambatena voaray e. Mankasitraka. Raha natsiarintsika tamin'ny herintaona natahorana mihitsy zany hoe satria niditra ny corona faraparan'ny volana marsa i Godard no nisy any fiboahany iny, zany hoe nanomboka nisy voto eto amintsika teto. Dia tena natahorana hoe rehefa nanomboka angatsika io andro inona tokotra fa dia tena niakatra rariny sy intsiny angamba le ramseteur nanontany hoe inona zany no fanapa-kevitra zay ho arosiny fitondram-panjakana ao anatin'izay. Iny efa na izany koa tsika vahoaka malagasy tokony mitandrina ihany koa latsafa tsika misy mafilo ihany koa tsika ve dia andro tenenina foana kosa ve hoe mba hanao kasibosy mba nasa tanana amin'ny rano savony. Ny antony koa hoe satria efa niaina an'ilay tsika tamin'ny herintaona dia inona tsy ho ampianarina mandady intsony zany efa mahafantatra hoe zao avy no tokony atao, manao arivava-orona, nielanelana iray metatra tokony ho hajaina foana, tsy mandeha amin'ny toerana bebe olona mihitsy ny aloha satria amin'izao zany mbola misy foana le vo mandrorandrora eny, manasa tanana matetika. Tsy adino indray raha mandrora amin'ny tsilany ianao raha ianao rery ny ao mpandrina io. Tianao ihany nifindran'ilay izy io, tianao ihany tsy manina mankany amin'ny tarehanao ihany iny fa raha hoe mandrorandrora eny ianao dia avelanao eny ilay izy, iny maina dia hoentin'ny rivotra eny. Misy ny olona manko miaina fa tsy hoe mitranona amin'izao fotsiny. Ny ankizy koa le mila mitandrina foana koa ny ray aman-dreny satria le ankizy indray misy tsy mety manao akanjo mafana. Nefa izy rehefa avy eo mora andairana aretina kely reny tokony ampanaovana foana. Izy le hoe miovaova ihany koa somary lasa mampitahotra le izy hoe ny aretina rehetrarehetra zany dia lasa eritreretina daholo hoe sao corona. Mba tsy niteny ary dadato hoe aretin'nify. Sa nisy aretin'nify teo? Le tsy niteny afy taloha ny tena niteneniny. Fa ny fitandremana foana moa zany tsara mafisana ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Efa misy le lamina napetraka efa tokony minao fa efa haitsika tsinjery kosa angamba izy fa tsy ilaina hoe averina foana na dia hoe mbola averimberina antsika tsirairay avy eto foana izy raha samy le fitandremana tonga dia efa mandeha automatika moa izy ny any ambatilampy zay le izy. Fa tsy miandry hoe tenenina hoe raha tsy miteny an'izao indray ry anina dia anka zay tsy hanao an'izao sy ianona ary mbola tsy niteny an'izao, professeur ary mbola tsy niteny an'izao ka hono ianao misekoseko miteny anay saty hoe miarova tena. Efa mampitahotra le izy ka, za aloha matahotra ao anatin'ilay izy satria na ohatra zany ianao hoe mieritreritra no be voka zany. Dia corona ny atao anaran'ilay zaza. Sao dia voan-corona koa. Corona koa ianao hoe mahabe voka ny corona ka manao kasibosy ambany. Izay on'ilay izy daholo. Sangisangy moa zany. Afaka miditra ihany ny antso raha mbola misy te hiditra, mbola malaladalaka amin'ny fotoana. Miaraba tompoko. Allô, miaraba anareo sy Godard. Miarabanao. Le radio mba hena kely azafady eo. Mba hena mihitsy le radio. Lakaizy iray misy rika dada zay. Dada mbola ao ivelany kely eo izy manomanomana zavatra kely. Taniko fotiny hoe inona marina kay tena mahatonga an'ilay afte. Afte? Le manao after dia voan'ny afte. Sotra tompoko. Ny afte matetika izy ireny aretina tsy vaky. Tsy vaky fa misy olona lehibe izy dia potseriny ihany, potseriny eo le izy. Ohatra hoe ianao zao na mihinana zavatra manta koa hono, ohatra hoe voankazo manta sy ny sisa. Allo. Ia. Miaraba tsara fanahy fa misaotra tompoko, miaraba tompoko. Miarabanao tsara fanahy fa misaotra. Zao misy. Hoe, tapaka sahady. Dia ny resaka afta moa zany mila fitandremana tsara ihany koa ny resaka fa aza dia potserina fa aleo fa afaka ho azy eo fa misy manko sasany le hoe lehibe dia potserina le izy. Aretina tsy vaky le izy ohatrany hoe tatady voan'ny gripa, tatady voan'ny tazo. Miaraba tompoko afaka miteny. Mbola manao izay teknika fotsiny angamba n'izany. Ny aretina miaraba Mirano sy Mioro. Ie. Miaraba ny Mikaya e. Fiainana anaty bus no tiako resana kely. Ie. Anankiray aloha voalohany par rapport amin'ity corona ty. Tsy haiko fa manao ririnindasa tsy tsaroana ny olona rehetrarehetra fa jaly ange zay nandeha tongotra lavitra be tsisy bus zay. Jaly ange ny chauffeur sy ny receveur tsy nandray karama nandritry ny fotoana lava be. Amam-bolana? Amam-bolana misy coopérative ara tsy nahazo vatsy tsinjo mihitsy hono. Dia maninona mbola eo amin'ilay nivoantsika hoe ny polisy akaiky ry fa ampiakariny kasibosy fa tsika ve zany tsy afaka
matahotra hoe tsy handray vola indray ao anatin'ny volana maro a dia zay vao dia manao cache-bouche automatiquement tsy matahotra ny mandeha tongotra lavitra be avy any Sabotsina Mena makatỳ Analakely dia hanao cache-bouche fa tsy hoe io misy polisy masika be misy le polisy eo Akorondrano amin'ny rond-point amin'ny hydrocarbure eo tsy maintsy manao cache-bouche ohatra ho any Aty Alarobia zany zay. Anankiray faharoa mbola mandeha ve zany? Mbola mandeha tsara fa miteneny e. Anankiray faharoa ho antsika le ngezangeza ao anaty bus mba tena jereo ihany ny ngezanareo fa mijaly zahay tsy dia ngeza eo akaikinareo. Za mifamelo mafy ohatrany. Tsy mamely mafy hoana zany fa tena misy tsy mieritreritra mihitsy hoe ny anany efa mamelatra ny fehany. Indraindray zany mamelatra no miteny hoe azafady mba misaka safa tsy omby nge fa tsy misaka safa mangitaka e. Le fitondran-tena anaty dia misy andray le anankiray fatelo le mitondra lasa izy mbola afaka miverina izy. Io moa zany mba fahalalam-pomba ny tsirairay avy iny e. Nisy fotoana tena efa niara-mipetraka tamin'ny olona, nilako fotsiny mipetraka amin'io. Dia indraindray tena te-hiteny be mame dimanjato dia te-hiteny be mba avereny dimampolo sy roa azafady satria nilako fotsiny no mipetraka. Zany indraindray koa mba mahatsapa hoe enjato ny frais tokony alohako. Dia blaky mifinengo zany ny vono mipetraka fa ny dima ka rivotra. Salama tompoko. Salama tompoko. Salama tompoko. Manao anona ry anao? Salama mame voninahitra anao. Ono i Kodara ve mbola manao atsika? Manao rehefa misy miantso. Rehefa misy miantso? Mbola ritra ve mbola ngoda be amin'izao sa efa kelikely? Iza indray ry hoe Mikaya io. Ay dia le makasika an'le afta teo e. Azany madinika hoe le nonofo angamba mahatonga an'io. Le nonofo sa? Ohatra ny tapatapaka izy. Antsika mbola manao tsikana tsara mihitsy ny Larisa. Anaty eo afo zao ny kabareanay Atsoatsy vao avy lazaina anareo ihany. Elaela tokoa moa zany tsy niakatsehatra ngeza dia tsy hitahitan'ny olona. Fa nanao ihany fa nisy an'ilay confinement regny koa moa dia somary niato kely moa zany tao anatin'ilay izy. Fa ny animation mariage ny tena betsaka. Dia Larisa moa maninona mbola maninona anao ngeza ve hono? Mbola ngeza? Tsy haiko aloha fa nareo no mahita anazy. Fa izy koa tsy hoe forme grave hoe mahita Larisa ngeza. Mbola tena forme grave fa mbola raha ny anaty betaka sao dia enjato aloha mbola enjato ny friany alohany a. Dia averina ny 50 sy roa moa izy teo. Ny an'ilay madama zay ny efa 27. Tsy misy tena fijaliana ngereto rehefa tratra le tomobila tsy maro kelikely reny. Fa iny koa ianao toko mba mahatsapa tena hoe misy kosa olona ngeza fa isy mahatsapa tena miala tsiny sefa ohatran'ny somary ngezangeza dia miezaka mba manamboamboatra zay afaka hipetrahana izy fa misy sasany tonga dia tena eo fotsiny dia iverenako ihany le resaka taxi be any Mikaya teo. Le taxi be nisy teo ny tamin'ny herintaona moa zany hoe fa mambolana tsy nisy ihany koa le izy tao anatin'ireny corona 2020 reny dia fa teo amin'ny ray volana niasana teo ihany no nisy gel nampiasain'ny taxi be. Fa aveo tsy nisy intsony aiza ho aiza izy ireny amin'izao mbola tokony izy ve sa hoe zay koa zao mametraka fanontaniana kely sa hoe tsy maraka ve mivola sa karakory nefa ny olona hitako betsaka mihitsy ao anaty taxi borosy. Dia izay mihitsy azy volako manko ny tena famezivezy le volana eny tena ilaivana n'iny ao iny gel iny ao satria mame vola ianao dia aveo mandray famerim-bola ianao koa moa samy avany ihany koa avy any ivelany ihany anatina tomobila anankiray. Misy ihany zany mamelo Larisa fa tena hoe vitsy izy amin'ny biso mame gel. Fanakanto anao tatitra amin'ny mpankafy. Fanakanto dia anao tatitra miparika botanika. Lafo le alika. Oka raha vao miteny ianao lafo fangaty dia ohatrany mivarotra e. Ay safady ary. Safady ary. Maninona aloha zany resaka tsika zany ray ihany. Le izy tokoa ane aloha zany somary manahirana le miresaka satria le olona ray na roa ao anatin'le zato no miteny an'izay dia ohatrany mba hitanao ihany hoe tsara hazavaina ny le hoe vola alaina tena hazavaiko kosa aloha satria misy namanao avy zao. Raha ny sarany lany amin'ilay fitiavana an'ilay alika mandra-pahatongan'izy volana sy tapany dia oka mba hiantso ianareo izay manana coton manana alika kely fa mihoatra lavitra noho teneniko ny lany. Amin'ny ankapobeny aloha zany veterinera koa samy manana ny vidiny koa veterinera zany ohatra ny farmasia sy ny dokotera ihany. Afa ny tiako resahana kely le iverenana le amin'ilay hitanareo raha ohatra zao hoe olona feno zao mamasina eo
ireo leo mamasina zany mazimazia lasa eo izy de ny atsasany tsy manao kasibosy ny atsasany manao Antananarivo renivohitra zay de raha mandeha am'izay le any am'le faritra somary lavidavitra Antananarivo de eo ihany le mamasina zany de feno olona eo tena ny ray ampahatimo manao an'le kasibosy moa iny resaka de aveo elanelana le hoe ajao le elanelana 2 metatra manasa tanana matetika manao constat tsika aloha le constat io zany de zao tsy araka le olona mihitsy zany tsy ataony mihitsy zany hoe raha manao statistique sika manao antotanisa manadiady tsy vitan'le olona mihitsy le izy eo am'izay tsika am'izay miteny an'le olona am'izay hoe le olona reo ve no avela ohatra ny zanak'Israely anompy ny omby volamena ny efa rany fa i Moïse variana nandeha naka ny lalapan'ny renana Taretsimbazaza sa isy zavatra ho atao fanampiny eo zany le fantaniana lehibe inona zany ny zavatra fanampy mbola tokony atao satria nandritra ny taona 2024 tsika misy le ramatoa iny zay nahazo asa tsara be mihitsy izy rehefa aveo miasa mafy izy hoe nitenina amin'ny télé de rehefa aveo misy indray ny dokotera de misy mety hoe radio rivotra mety misy ny radio hafa miteny ihany de misy mpihira malaza ny hira anaovy ny kasibosy sasao ny tananao ataotsika indray le constat zao amin'ny daty androany 12 febroary mbola 2 ny olona no ohatra ny eritreretinao tsy miraharaha fa inconscience collective le izy inona ny atao inconscience collective ireo olona rehetra reo zany de mieritreritra fa mieritreriny mety aloha le tsy miraharaha ny mety aloha de isy zavatra hafa fanampiny ve miohatra amin'ny 24 ho atao sa avela iara irona fotsiny aloha araka zany satria raha mijery ny volana febroary sy marsa 24 tsika de mijery ny volana fevrier sy marsa 24 araka le teneniko teo hoe tazano avy any amin'ny helikoptera ny olona rehetra mitovy ny comportement mitovy ny atao inconscience collective dia sarotra hanomezantsy ny fiarahamonina ny tena lakolosy tiako velomina de izao andraikitry ny zay tompony andraikitra io raha tiany eritreretiny fa zay okay tapitra zay mihitsy moa zany izy Larissa io ny fahatsapahan-tenany tsirairay avy ihany koa zany io na ty resaka fahalalam-pompo ty any Larissa efa betsaka ihany misy ihany mampalela moa de hoe mba olona nianatra nefa ndraiky koa le toe-tsaina ohatra mirefarefa amin'ny tany resaka an'le resaka afo tato tsika misy namana mamaly ihany koa ato hoe arirahana koa ny antony mahatonga ny afo le izy manomboka mare fo ny hery fiarovana salama tompoko miaraba tompoko salama manina moa ty le anina rangano tiako teny ohatra somary ambanimbany kely fa afaka amin'ny ty mafimafy zafady maly zany senda nandalo tery amty tery votivorona tery maly ihany tompo de nahita mihitsy fa tena ty filesy amidimidy aty Analakely ty no ampiasain'ny mpianatra sasany amin'io zavatra io ka tsy haiko hoe iza ny fanjakana iza ny tompony ndraiky fa mbo asana mba tena Andriamanitra re nareo fa tena zavatra fahitana an'le izy maly hoe tena mba andray andraikitra mihitsy ny fanjakana amin'ny fivarotana ny filesy io eny amin'ny arabe eny maro izy eny aty Analakely aty ary nahita ianao maly tena tsy haiko moa na ino nahazo any lohan'le gendarme maly na ahoana fa de tena mahita an'le zavatra mitefika amin'le zavatra le nataon'ny gendarme sy mbo amin'ny hémorragie tena mitefika be hafa le mitoraka ianao toraka tena fa tena enina hoe misy bana be izany tena force mihitsy le zavatra mahazo an'le tena mijarina nga le maramila sy gendarme sy le polisy miarita trefona mihitsy amin'le zavatra ataotsika rehetrarehetra ataotsika io zany zavatra misy le izy de ohatra manahirana fa mba miantso an'le fanjakana mihitsy mba jereo io zavatra anankiray io fa arma tena danger ho an'ny publika mihitsy zany io i filesifilesy amidy eny amin'ny arabe io baka flesy izy tambola kely ianao rehefa amin'ireny goavy ireny angalanao anazy fa raha mijery an'ireny le eny Beoririka le amidy Beoririka Analakely
anao fa io kodara mafy be tena ijerenao tena matanjaka be tena saosy ngeny mba tsy zany voan'ity sanatry zany fa tena manimba eritrereto fotsiny hoe na farifany azy io na masony azy io fa tena na io tahony io na le lastikany iny tena hitanao mihitsy hoe tena mafy be le izy tamin'izany ary mibaka flesikelinao iny dia efa marary ny voany iny maika fa io zavatra ngeza be varotan'ny olona eny izy ireny moa ohatra ny vita sonora tsy diso ahako varotan'ny olona eny Analakely sy Beoririka fa na tsy am'le io savorivory eny vodovoriny io rerarany fa amina zavatra hafa ihany koa dia tena tsy mety le izy arotriny sao dia io koa ary nitorahan'ny olona ny tranonay kofoboay aloha tena mpilalao an'izy io la rehefa vehivavy vitsy ihany vehivavy ny lalao ireny tamin'ny mbola kely nataotao tamin'ny hazo kely ireny moa izy hoe kilalao dia lasa kilalao mahery vaika ho an'ny zaza raha zay zany ivarotan'ny olona anazy eny an-tsena eny fa tokony hoe rarana mihitsy za koa aloha zany dia anisan'le mangataka ny anafoanana an'izy io mihitsy satria jerenao le izy fa enjana be ohatrany hoe efa tsy le basipleta kely hoe tsara fahany ity zany le amin'ny tantara fa efa aloha dia le misy mihetsika pleta tsara fahany ity commissaire ratany efa somary matanjaka zany le fivoaranao anatiny mindray atsa matadidy ray asa koa ka ny tantara na lehibe tamin'ny mbola kely moa zany reny fa mila fitandremana foatran'le anay zao teo akaiky ny sabotsiny larisa mitifitra an'ireny le bandy tifitra manga avy eo ny raha tian'le tirana izy lasa mipitika tary amin'le tomobilin'le olona tary saika vaky le parabrisn'le tomobilin'le olona teo ambany teo ka na tomobile raha ohatra hoe misy olona kan-dranao ka tomobile ny tratran'izy vaky kosa aloha le fitaratra tena le parabrisn'le tomobile tena efa kely fotsiny tsy nampavaky an'le izy tena nanao kely mikasika kely ohatr zao afaka miantsony ka efa tapitra ihany koa ny fidirana vantana zay ho ataontsika fantelony fizarana fantelony atao anatin'ny fandarana rivotra ihany koa iseny kely sika atao anatin'ny dokam-barotra dia hiditra amin'ny tapany farany zany hoe ny agenda misy ihany koa sika fandarana rivotra Allô? Allô, t'es où? Viens vite à Bouamang, c'est la fiesta ici! Pas de soucis, 5000 arrières suffira pour le trajet. Mais comment est-ce possible? Il suffit que je crooks et j'y serai. Crooks? Moto Yamaha Crooks Rêve, robuste, stylé, démarrage électrique et kick, 1 litre au 100, hyper économique. Profitez de la promotion exceptionnelle chez Sekam Yamaha à l'Arbi et dans les réseaux distributeurs. Contact 23 275 01. Yamaha Crooks Rêve. La journée a été magnifique. Dommage que tu dois partir. Oui, mon cœur, mais je dois y aller. La voiture m'attend déjà. Tu vas me manquer. Toi aussi, tu vas me manquer. Promis, je t'appellerai tous les jours, mon cœur. Encore plus d'amour. En plus des 1 giga de réseaux sociaux, recevez un bonus d'appel de 10 minutes à toute heure vers ton numéro préféré avec Stay In 500 Ariari. Appelez le 222 étoile 33 étoile le numéro préféré. Et avec Stay In Touch 2000 Ariari, recevez un méga bonus de 30 minutes d'appel vers ton numéro préféré. Appelez le 222 étoile 77 étoile le numéro préféré à toute heure. Orange. Chérie, quand tu vas sortir, n'oublie pas d'acheter un savon s'il te plaît. Ok. Attends! Qu'est-ce qu'il y a? Et un liquide vaisselle et un savon en poudre pour la lessive. Mais je n'ai que 2 bras. Pas besoin de tout ça avec Zanta. Le savon embarque glycériné multi-usage pour la lessive, la cuisine et pour le corps. Zanta, le savon citronné de 920 grammes. Zanta, votre savon tout en un. Oronajary fanatanjahantena sy ireo fandarana mampialavoly tena ankafizinao ao am-boky ianao maimaim-poana mandritra ny herinandro mahazo chaîne bonus eo ny eo rehefa manao réabonnement mialohan'ny fahatapahan-jary ie tsy miandrina fa voavita ny réabonnement dia afaka manararaota maimaim-poana ireo fandarana tena ankafizinao tongava inganary eny mpanjara Canal Plus mazatra anao les bouquets Canal Plus. Kubaena kundu. Kubaena fresh. Kubay, be utkay, mety ho andrety. Kubay, di manjako ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo koa ny hafa.
Ma fille me fait penser à moi quand je la regarde. On est fan d'aventure. Je passe mon temps à courir et ça l'amuse. On dirait un mini-moi, mais elle a besoin de beaucoup plus de fer pour sa croissance. C'est pourquoi, quand il s'agit de lait, je choisis Bledi lait croissance. Parce que main dans la main, on lui apporte le fer dont elle a besoin. Et parce qu'elle a besoin de 6 fois plus de fer que vous, Bledi lait croissance est riche en fer. Avec en plus tous les bienfaits du lait. Main dans la main avec Bledi lait croissance pour l'accompagner tout au long de sa croissance. Merci. Ai, softy to. Ahoana zany mifandeha ny toso. Tony tena tsara rehefa mivoaka. Malefadefaka izy, nefa matevina. Ai. Marary kibo ianao zany. Alors angamba indramo kely aloha zany papier toilette softy to anao zany. Merci ranga. Sao dia mba misy vese azo-drama kely aloha zafady eo. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Soft Doux. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. RDJ am Sivy Maraina. Mifankasitrahana ireo hira mendrika indrindra tamin'ny taona 2024 RDJ 96.6 FM Orange sy Chill manolotra anao RDJ Muzika arahoan'ny vevasy TVM ny fanomezana mari-pakasitrahana ireo hira izay nosafidinareo mpien'ny RDJ 96.6 FM tamin'ny taona 2024 iny Yantsehatra ao anatin'izany Black Nadia, Zakatina, Nati, Rekofi and Peace Band, Missy Saïda, Rahavana, D-Lane. Ny alin'ny 1 febroary zao manomboka amin'ny 7 latsaka fahatelo RDJ Muzika. Odio, misy rivotra. Mifoka sigara koto mamonjy ranan'olona ny diran'ny rivotra. Izay manambahiny indray ny fandarana rivotra efa teto any izy roa vavy reto dia niverina androany ato anatin'ny fandarana mivantana rivotra ihany koa miarabany Bakolosoa sy Centrina avy ao amin'ny Accès Bank Madagasikara. Faly miarabany Larissa sy ny ekipa rehetra ato amin'ny studio sy ny mpiainonay any an-trano rehetra any. Miarabe. Tena nahafantarany olonareo nampafantatra nampianatra nampafantatra ny olona izany hoe fampiasana an'izany karta izany ny tombontsoa azo avy amin'izany hoe karta izany ny ankoatran'izay ihany koa misy an'ilay resaka TPE sy ny sisa reny ndao ary ny hoento indray hoe inona no mbola misy koa manko androany ny olona vao nieny misy olona hoe androany vao ohatranazy ao androany vao nieny miansa zao androany vao nieny fa misy izy hoe efa naheno tsara ihany koa hoe ampisahivina foana ihany. Marina izany. Ny zavatra hoentina izy Bakolosoa aminareo androany indray misy resaka sécurité izany hoe fitandremana kely momba ny fampiasana ny karta fa ankoatran'izay koa satria androany amin'ny farany rahanay aminareo eto amin'ny RDJ eto amin'ny rivotra dia asianay karazana famehezana kely ny zavatra rehetra voaresaka tany amin'ny émission rehetra tany aloha tsy hoe tany lavabe akorin'ilay izy fa asiana karazana fehiny kely indray mandeha anomboako anazy aloha zany tena ao anatin'ny resaka hoe fitandremana fampiasana karta foana ihany inona ny andraikitry ny olona anankiray manana karta izay no resahako hoe dia rehefa aveo misy zavatra raisin'ny Bakolosoa ihany koa ohatra ny andraikitritsika amin'ny resaka hoe poketra, portefeuille, ny zavatra sarobidy rehetra ohatr'izany, ny karapanondro sy ny tariny dia manana andraikitritsika amin'ny karta hoe tokony arovana izy, tokony tandremana, kolokoloina sy zavatra ohatran'izany. Resa-bola mantsin'ilay karta dia azafady kely ange Centrina, ho an'ny mpiaino raha misy fantanianareo tianareo apetraka dia afaka manoratra ao amin'ilay live le direct amin'ny pejin'ny RDJ nareo izany eo amin'ny vondron'ny fandarana rivotra. Izay mihitsy saotra Larissa mampatsiahy an'izay. Anisan'ny fitandremana tsara ho fantatra ihany koa momba ny karta, io karta io anao raha ohatra izany ianao ka mampindrana anazy any tsy haiko ohatran'ny vadinao, izay mihitsy manolona izay afaka mananambady asainao mampiasa anazy ery amin'ny gaberina ohatran'izany ananana ny kody sy ny tariny fantary fa andraikitrao ianao rery ihany izay misoratra amin'ilay karta ilay izy tsy afaka ho ataontsika mihitsy hoe ka le zanako izao ka le vadiko izao tsy afaka manao an'izay tsika fa ianao ilay misoratra amin'ilay karta ihany tokony mahalala ny hoe
taiza daholo ny andanan'iny olo iny. Ny tiako tenena zany eto hoe anao iny dia anao ihany no mampiasa azy. Izay aloha voalohany indrindrany. Manaraka an'izany ny kôdy io efa nitenena teto hoe tsy tokony soratana amina taratasy na zavatra ohatran'izany. Na ohatra hoe olona havana na ohatran'izany tsy tokony mahafantatra an'izany zavatra izany mihitsy na oviana na oviana. Manaraka an'izay koa raha ohatra ka misy zavatra nataonao amin'ny karta, misy opération nataonao dia andraikitra ao foana iny zavatra iny. Tsy resaka ilay hoe ilay havana na zanaka na ohatr'izany indray fa ianao ohatra hoe mampiasa vola ianao sy ny tariny dia andraikitra ao izany manao izay mampa hoe ampy ny vola ao anatin'ilay kartanao. Izay vao manao opération ohatran'izay ianao. Izay angamba ny avy aty misy koa izy hoe amin'izao tsy nombolanay andreo manko resaka corona. Manampy be ihany koa ny olona izay matahotra an'ity ilay valanaretina ity. Mihitsy satria tsy inona ilay izy tsisy hoe vola avy aty amin'ny kesy ohatra ny andeha horaisinao eo satria misy an'izay option izay hoe any amin'ny kesy ianao maka vola, mifanolotra vola izany dia misy tanana hifamindran'ilay vola dia iny tena mamindra ny na mbola tsy nisy ary manko ny corona rehefa mandeha maka vola amin'ireny gaba ireny misy elanelany kely foana ihany satria ianao ampiditra code sy ny sisa dia ilay olona ao aoriana tsy maintsy lavidavitra. Maika moa misy an'ilay izy dia efa babasoa tsara lelanelana iray metatra. Ie, voahaja tsara mihitsy. Bakolosoa Manarak'izay ampianarina eto indray ny fomba fampiasana ny karta rehefa mividy zavatra amin'ny internet na hoe manao achat en ligne hozy tsika. Ny kartan'ny Accès Banque Madagascar dia ahafahana manao achat en ligne. Dia reto ary misy torohevitra vitsivitsy hoe ahoana ny mahatonga ny kartantsika en sécurité tsara na voahary tsara rehefa mampiasa an'ilay izy eny amin'ny internet. Dia ny voalohany aloha rehefa mividy zavatra dia aleo makeny amin'ireny mpivarotra atokisany ireny. Misy betsabetsaka ary zareo ohatra ny hoe tena malaza zao ny Amazon, ny eBay, ny AliExpress sy ny sisa. Dia rehefa makany amin'ny sitiny zareo koa tsy miklika an'ilay lien ohatra hoe misy mandefa mail na SMS dia klika an'ilay lien dia hanao achat any. Fa ny tena tsara dia nasoratana mihitsy tsika mihitsy manoratra hoe amazon.fr ohatra na AliExpress dia tsika mihitsy manao saisie an'ilay izy dia amin'izay fantatra fa tena ilay site marina ny idirantsika. Manaraka an'izay koa ny Accès Banque dia manolotra sécurisation na hoe fitandroana ny kartan'ny mpanjifany. Misy hoe 3D Secure izay nenay ny carte Mastercard dia ny fandehan'izy io rehefa mividy zavatra en ligne dia tonga dia mahazo SMS ianao na mahazo mail hoe ity kôdy ity ny ahafahana mamarana sy mamita tsara n'ilay achat natao. Satria sao sanatria manko ny hoe misy mampiasapiasa any ilay numéro an'ilay karta dia misy manao achat atsokotsoko any, misy mividy zavatra atsokotsoko amin'ilay karta dia tonga dia ny mpanjifanay tonga dia mahazo SMS foana hoe tapeo ity kôdy ity izay vao mandeha, izay vao tapitra ilay SMS amina numéro téléphone amin'ny numéro téléphone personnel io izany hoe sécurisé tsara mihitsy. Ankoatran'izay ihany koa rehefa mijery site dia jerena tsara hoe http manomboka amin'ny https le site sécurisé. Ie, sécurisé. Dia ohatran'ny misy sary gadona kely izay eo amin'ilay site rehefa le https izy. Iny ahafantarana hoe sécurisé le site. Dia ankoatran'izay rehefa avy manao zavatra amin'ny internet dia aleo midéconnecte foana. Misy an'ilay bouton kely foana tokony tsindriana hoe déconnexion. Amin'izay tsisy afaka mampiasa ilay mombamombanao, ny information rehetra nampidirinao tao anatin'ilay site amin'izay tsisy afaka maka mihitsy rehefa mitsidra an'ilay bouton ianao hoe déconnexion. Ary ny farany par principe dia aleo tsy omena olona mihitsy ny numéro de carte sy ny date d'expiration ana carte satria ho an'izay tsy mahalala ireo numéro anankiroa, ireo chiffre anankiroa ireo fotsiny dia ahafahana mividy zavatra en ligne amin'ny alalan'ny carte. Dia izany hoe tsy amena olona par téléphone hoe izao numéro de carte-ako dia izao ny date d'expiration. Fa araka ny tenenin'i Sandrina teo hoe personnel iny anao manokana iny carte iny dia
andraikitra ao iny carte iny dia aleo tsy omena olona mihitsy ny numéro de carte, date d'expiration sy ny code PIN. Za manana fanontaniana kely amin'ny resaka le achat en ligne sy ny tariny. Afaka mahazo ohatrany any fanampazavana ve ohatrany ahoana sy ahoana, ina ny commission ohatrina, ny 4% ilainareo anatin'le achat en ligne sy ny zavazavatra rehetrarehetra atao amin'ny internet. Sa ve hoe ty manantona nareo mihitsy zay vao mahazo an'izay sa hoe afaka tenenina eto le izy? Afaka tenenina eto ka tsy hanome montant fotsiny angambany izay fa ny commission de change ihany no inclus ao anatin'izay rehefa manao achat en ligne izay ianao. Izany hoe tsy misy frais aloha, tsy hoe raha ohatra hoe 100 000 ariary ny vidin'le zavatra vidiana ohatra, dia 100 000 ariary ihany équivalent an'izay ohatra hoe $3 plutôt, raha ohatra $3 ny zavatra vidiana dia équivalent an'izay en ariary, izay no aloha. Fa ny taux de change appliqué fotsiny ny taux de change any Accès Banque dia efa tafitsofoka ao anatin'izay taux de change izay moa ny commission de change. Misy manontany le resaka TPE iverenako kely satria tafiditra tao anatin'le nentinareo teto ihany. Efa nisy taona moa nareo niteny hoe ohatrina le TPE sa tena mety manatona? Aleo miantso an'le hoe 032 03 521 05. So dia afaka averinao farany? 032 03 521 05. Mipetsaka manko ny olona izy io ve misy fepetra takinareo, izany hoe ahafahan'ny olona tsy ny olona rehetra ny afaka manjifa anazy fa misy fepetra takinareo hoe tsy maintsy hoe mpivarotra ianao, tsy maintsy hoe izao ianao. Ie, tsy maintsy mpivarotra izy loha e. Fa raha olon-tsotra dia tsy mety ka. Dia misy hoe ve hoe mpivarotra tsotsotra tsy mety fa tsy maintsy hoe ngeza foana ihany. Rehefa mpivarotra izy dia mety foana. Rehefa mpivarotra dia mety. Ny tanjonay amin'ilay TPE mantsy hitanareo raha ohatra olona manana carte Accès Banque ilay mpanjifa rehetra makao eny efa misy carte any Accès Banque be dia be miparitaka izany dia tombontsoan'ilay tsena izany ny ananana an'ilay TPE ahafahan'ny olona rehetra manana ny carte any Accès Banque metsena ao aminazy tsy mila mitondra vola intsony fa tonga dia ilay carte fotsiny no entiny, carte tsinona efa misy vola ao anatiny dia iny anaovana paiement ohatra hoe metsena eny amina grossiste ianao na eny amina épicerie na ohatr'izany izay tsy misafidy hoe iza na iza ny rahanay miasa fa rehefa ohatra hoe te hampitombo isan'ny mpanjifa le tsena dia afaka miantso anay dia afaka miara-miasa foana. Tsy maintsy misy étude kosa nefa ny loha ataonay hoe manahoana ny fandehan'ny asan'ilay olona io, jerenay ohatran'izay ilay izy. Izany hoe le étude alohan'ny ampiasany an'ilay ao anatin'ilay izy ohatra hoe manao suivi isaky isam-bolana na isa-taona tsy fantatra. Alohany manao izay dia isan-kerinandro izay manao suivi ihany koa. Izay fandehan'ny TPE. Dia angamba ny tohizako kely ihany Larissa karazana fehan'ny zavatra voaresaka rehetra satria hiantsa tsy teo. Resaka carte nentina teto efa nandritra ny tapa-bolana mahery kely izay dia misy karazana carte ao amin'ny Accès Banque, misy ny carte de débit dia misy ny carte de crédit dia manana carte Union Pay izahay manana carte Union Pay dia carte Mastercard dia manaraka an'izay azo ampiasaina eny amin'ny distributeur de billets na cabine carte, afaka anaovana achat en ligne dia afaka anaovana paiement TPE. Dia ny carte ihany koa mitsinjo amin'ny olona rehetra izany amin'ny resaka ohatra hoe fanamorana ny andavanandro tsy mila mitondra vola anaty portefeuille sy ny sisa disponible izany ny volan'ilay olona amin'ny fotoana rehetra amidy ny banque na jour férié na andro fety sy ny sisa weekend ohatran'izany manana ny volanao foana izany ianao eny aminao dia mitsinjo amin'ny resaka ara-pahasalamana ny tenen'i Larissa teo hoe ny fifindrana aretina sy ny sisa mitsinjo an'izay ilay izy. Ny atao hoe carte iverena kely zavatra plastika kely iny ilay izy dia iny plastika kely iny izany no solon'ny poketranao izay no nazavaintsika teto. Dia raha sanatria ivery ny carte dia tonga dia mampilaza ny banky avy hatrany manatona mahasoa voa akaiky indrindra na tonga dia miantso ny call center ny Accès Banque
izay afaka mandray 24 heures sur 7 zany. Firy le numéro le call center? 02022 55544. Misy manontany eto i Sandrina hoe azo andraisana vola avy any ivelany ve ozy izy amin'ny compte na azo liena amina compte en ligne ohatra hoe PayPal, Web Money sy ny sisa. Ie, azo atao PayPal, azo atao amin'ny Mastercard. Dia izy avy no afaka manana an'io carte io, izay tsy manavaka olona hoe iza na iza ny afaka manana carte fa natao an'ny olon-drehetra le izy, tsy hanafahana an'iza zany na an'iza. Dia ny tanjon'ny accès banque tao anatin'ity fampianarana nentina nandritra an'izay tapabolana mahery ity izay dia hoe ampahafantarana ny olona ny tombontsoan'ny carte, inona izany carte izany, dia mba ohatrany hoe satria ny carte mantsy teknôlôjia vaovao ihany koa izay efa nentina tetihany be da be nefa mahalala an'ilay carte kanefa misy koa tsy mahalala an'ilay izy, misy manana carte dia misy tsy manana eto Madagasikara. Ny tanjonay hoe ny olona rehetra zany manana carte dia mampiasa carte satria tafiditra ao anatin'ny stratégian'ny accès banque zany izay hoe bancarisena ny olona rehetra dia amin'ny alalan'ny carte ny fampiasana ny vola. Dia manaraka an'izay raha mila carte ny olona anankiray dia afaka manantona ny mahasoifoan'ny accès banque sy akaiky azy indrindra na manao demande de carte ao anatin'ny www.karatra.mg. Ohatrinona ny carte anankiray manana karazana carte maromaro izahay araka ny teneniko teo. Enina, manana enina izahay. Afaka vaky ianao Larissa. Ie, misy carte de débit anankiefatra dia carte de crédit anankiroa. Dia arakaraky ny carte izay safidian'ilay olona le vidiny fa manomboka amin'ny 3,000 ariary. Le carte de crédit anankiroa io inona avy le izy dia inona le mahasamihafa anazy? Ny carte de crédit anankiroa misy ny atao hoe standard dia misy ny atao hoe World Elite. Mastercard daholo ireo carte de crédit ireo. Ny carte de crédit standard ny limite mety ho azon'ny olona izany hoe ny plafond ana vola omeny accès banque ao anatin'io karazana carte iray io. Fa miankina tanteraka amina volanao anatina compte-nao ihany koa nefa an'izay zavatra izay. Anisan'ny zavatra jerena ihany koa izay. Hoe manahoana ny fa vola mihodana sy ny sisa. Ny olona manana carte, ny olona omeny carte de crédit tsy voatery hoe olona mpanjifa ny accès banque koa nefa. Tsy voatery na tsy manana compte eo aminay arany afaka mangataka an'ilay carte fa misy zavatra hafa angatahanay fotsiny amin'ilay olona zany avy eo. Io zao fanontaniana moanay taikataika ty zao hoe le Mastercard ve Visa ve io hoe zay fanontaniana. Mastercard hafa dia Visa hafa. Samy hafa. Samy karazana carte ihany zany ireo fa ny anay Mastercard sy Union Pay. Dia fanontaniana manaraka efa betsabetsaka ny ohatrany hoe tolototra men'ny olona hafa fa ny tiana anontaniana inona zany mahasamihafa ny accès banque amin'ny resaka Mastercard par rapport amin'ilay olona efa mba tolotra Mastercard eto amintsika eto. Inona zany mba mampiavaka anareo manoloana ny olona sy ny olona hafa zany izay mampiasa ny ihany. Voalohany indrindra aloha Mastercard tsisy afa-tsy izay manao azy eto. Izay zao dia efa zava-dehibe. Zava-dehibe anankiray. Dia ny carte atolotry ny accès banque manana ny tombony anazy manokana. Fa aleo tsy teneniko eto ilay izy fa afaka miantso anay izay olona te hahafantatra anazy fa izay fotsiny aloha izahay irery no manana ny Mastercard eto na ny carte de débit na ny carte de crédit hatreto. Mazava. Bakolosoa tsy miteny menamenatra. Vetivety ary dia avy eo miditra bakolosoa. Azadino rapiso misy conférence débat karakarain'ny ONG Vatra Madagascar ensemble contre le viol le izy IHS-Ankatso manomboka amin'ny iray ora sasany tolakandro raha misy mahalinanao moa zany hoe zay skoatara eto efa manentana anareo foana hoe rehefa misy ny karazana conférence reny ka manam-potoana ianareo dia tongava foana miezahany koa manam-potoana ho an'izy ireny satria dia azahoanao zavatra be dia be ihany le azahoanao zavatra be dia be mihitsy izy ireny. Misakafo eo reny le débat. Koa manko tatoto. Misakafo eo reny le débat.
Maraina ny raha sakafo foana. Ao fa monjy avana dia tsisy sakafo ary. Tatoato io resaka viola io somary niodina be nandeha tamina hainao manjery nandeha tamin'ny eneninareo ihany koa teny amin'ny fiarahamonina izay iainanareo nandeha tamin'ny gazety ihany koa ka raha mahaliananao dia mitongava rapitso ao amin'ny IHA Sankatso IHS Sankatso zafady ry zareo manomboka amin'ny iray ora sasany dia mitongava maro. Bakolosoa amin'izay. Anampiko kely an'le santionany amin'ny tombontsoa ny carte Mastercard any Access Bank dia raha ohatra ka anisan'ny olona tena mila carte ainganareo dia ao amin'ny Access Bank angambany naingana indrindra ny azahoana carte de débit satria 2.70 ora monja dia azonareo ny cartenareo. Tsy miandry amam-bola aminareo hoe ray volana na ray volana sy tapany aorianan'ny fangatahana vao mahazo carte fa mangataka nareo ohatra hoe latsinainy lakamisynareo dia efa afaka maka an'ilay carte. Dia ankoatran'izay ao aminay ihany koa misy an'ilay resahantsika teo hoe fitandroana ny carte, sécurisation ny carte rehefa manao achat en ligne. Ilay hoe misy kody ampidirina sy ny sisa ahafahantsika manaraka hoe so sanatria nisy nampiasa tany ny cartentsika na hiconfirmena tsara hoe tena tsika marina manao an'ilay achat. Dia santionana fotsiny izay araka ny tenen'i Sandrina teo tsy aro voatanisanay eto daholo ny tombontsoan'ilay izy fa manasa anareo izay hiantso anay amin'ny 032 03 521 05. Ie misy fantaniana ihany ato hoe afaka akana vola amina Western Union ve hono le carte. Tsy afaka. Tsy afaka tompoko. Fantaniana manaraka ihany koa misy sofany par mois ve hono ny cartenareo. Misy par mois. Dia anampiko kely ilay hoe tsy afaka akana vola amin'ny Western Union ilay izy fa kosa ny gab rehetra izay ahitana an'ilay sary kely logo an'ny Mastercard na eto ivelany na any ivelany na eto an-toerana na ny banky rahavavy dia afaka akana vola daholo. Afaka androtsahana sy akana vola amina telefona ve hono ny Access Bank. Ohatra hoe manana compte ve izy ao amin'ny Access Bank dia androtsaka vola. Mety sady sao dia tiana antaniana hoe le resaka hoe miara-miasa amina mobile money ve nareo amina tambazotra nefa nazavainay teto hoe Orange no miara-miasa aminay izao hoe raha misy vola ny anatin'ny compte Orange Money anao dia tianao afindra makany amin'ny comptenao amin'ny Access Bank dia izay no azo atao amin'izao. Ankoatran'izay koa misy an'ireny point accès cash ireny izay misy point accès BDP betsaka ry zareo miarakaraka amin'ilay mobile money ireny ohatra hoe misy manao Orange Money akaiky miaraka amin'ilay izy na M-vola sy ny sisa dia afaka atao ny mametraka sy maka vola eny. Izany hoe compte Access Bank no ampiasaina fa afaka hoe eny no manantona raha metraka vola na aka vola. Dia ankoatran'izay ilay resaka telefona indray manana an'ilay hoe my accès izay afaka atao amin'ny fotoana rehetra ny manao virement ny mandoa facture jirama mijery ny ambom-bola ao anatin'ny compte sy ny sisa. Alalan'ny telefona. Nahoana nareo sisy Gottlieb? Mpanakanto miasa amin'ny Access Bank. Lamina tsara amin'ny projet. Eny mba mahafinaritra izany satria efa mifakalalaka. Miarabanareo Access Bank na Access Bank. Ahoana fanaonina azy moa? Access Bank koa Access Bank. Access. Ohatry ny lalana Makao. Access ho anay daika dia Access. Ny bank fe tompoko tsy mandray afa-tsy olona tsara kely efa miasa ry tsara feo. Fantaniana personnel izany ary ny valiny dia eny fa tsy voatery amin'ny asa rehetra tory fa amin'izay fandraisana olona sy ny fahaizana amin'ny resaka satra izany fa ny resaka hidirana kely eto moa izany tsy na resaka serasera resaka mbony resaka vola moa io mba mametraka hafatra foana izy mamarana ny fandarana rivotra. Ny olona iray raha miasa ka mihoatra ny 10,100 no hoe antony ara-bola no iasany dia tsy tsara izay fa tokony mihoatra ny 10,100 fitiavana an'ilay asa aloha. Dia ny olona anankiray izany rehefa tena tia ny asany izy dia tena ataony tsara ny asany ka mahafapo anazy ny vola raisiny dia mety izay ny asa ataony rehefa avy eo. Izao anefa ny fanambarana an'ireo zavatra anankiroa ireo nefa no anisan'ny tena manahirana.
tsy hoe mitodika aminareo mpiasana institution financière mafy ny asanareo nareo reo no tena olona miasa mafy indrindra satria indraindray tsisy lera raha avy misy alina nakatona kesy sy sisa ny karama azo ampitahina ihany hoe amin'ny resaka opérateur téléphonique institution financière ny resaka société commerciale angeza tovitovy ihany ny karama elanelany 1 million ariary ka hatramin'ny 3 million ariary ny cadre dia latsak'izay ninao ny cadre manao cadre amizay tsika ao anatin'ilay fomba iainana amizay zany ny fitadiavana ny marimaritra eo amizay zany hoe ny asa makafy ny asa ianao dia ny karamanao mahafapoanao ihany zay no asan'ny leader natao leadership na any amin'ny fanjakana io na any amin'ny tsy miankina io na institution financière io téléphone io na tokantrano areo anosy ianareo zay ny afatra farany mba apetrako ny afatra farany apetrako dia nenao any ampiasana anareo fa mahafinaritra be ary mandeha be io agence ray io raha toka vehivavy tsara tarehy ny ao amin'ny kesy sy ny ao amin'ny akay fa zay dia tonga foana maka hoe akavola tokoka zavatra fantanina farany hoe mety ve ony raha le carte mastercard ony fotsiny fa tsy misy compte accès banque na hoe compte épargne no liena aminy tsy mety tsy maintsy manana compte eo amin'ny accès banque ka ie misy mantany resaka RDJ mozika ato mandeha mivantana amin'ny radio ny RDJ mozika amin'ny alahady ho avy izao amin'ny sivora-latsaka fatelony alina no mandeha le izy hitanao amin'ny fahita lavitra TVM sy ny Viva dia afaka jerenao ihany koa amin'ny pejin'ny RDJ mozika amina resaka Facebook zany dia afaka jerenao ihany koa amina YouTube mankasitraka ny Bakolosoa mankasitraka ny Centrina fotsiny Larissa le mahay accès ny tenen'ny Bakolosoa teo amin'ny Facebook amin'ny Messenger ny olona rehetra tokony manana Facebook daholo ny akabazany satria Orange ampanoana ny fandarana dia azoko le fantany président hoe telefona fozahoana koa ve hono mety afaka ampiasaina amin'ny zavatra io tsy maintsy afaka raha misy Facebook Messenger dia président manao transfert ana vola sy ny tariny compte accès banque dia ampiasan'izany hoe carte zany misintona olona koa hoe ampiasan'izany hoe carte zany satria dia manampy amina resaka sécurité amin'ny vahoaka le izy mba tsy tondrany olona niny vola mandehandeha niny mankasitraka anareo atro ihany koa fandarana rivotra aloha amin'ity anio ity azadino androany inany ny antsy azadino androany mbola misy ihany koa ny fandarana cool time aza misaraka amin'ny RDJ ny fandarana RDJ koa mozika koa amiray le RDJ mozika mbola misy ve amiray atrambo fantako tompoko aloha za tsy tena mbola tsy tena mahafantatra hoe mbola misy ve izy amiray atrambo fa raha tokony izy aloha tokony hoe mbola misy foana ihany ka ny tiana tenenao aza misaraka amin'ny RDJ misy hira misy tatasika misy tsy tatasika zay velominareo veloma